Alakamisy telo febroary 2024 manantitra ny araba mba ampirarintso antsika mianakavy ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao anterina ny arabo mba ampirarintso satria midika ho fifamatorana sy fiarahana hatrany izany rehetra zany ka na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anaterana izay araba izay dia tsy adonotsika ihany koa ny misaotra n'ilay anary satria raha tsy izy dia tsy tafahoana amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy. Ianao moa zany afaka manaraka amin'ny alalan'ny MBS fahitalavitra, eo ihany koa ny MBS radio, eo ihany koa ny Radio Mada ary eo ny tambajotra tserasera efa mahazatra antsika ahafahanao manaraka izany fandarana izany. Toy ny mahazatra iaraka eto tsika mandritra ny ora roa sasany anoany ka ao anatin'izay no hitondrana famakafakana sy famelabelarana ary vaovao maro samihafa ihany koa mba hahafahantsika tsy ho tompo-trano miono amin'ny fiainantsika malagasy. Eto ny namako Fanny Razafy Manantany toy ny mahazatra mitondra famakafakana izy mitondra tato-baovao ihany koa ary efa ao ambadika ao ny solomavamokany Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Amparafaravola Rabekijana Solofihery dia manakambara ihany koa izy amin'ny raharaham-pirenena amin'ny toejavatra mitranga any amin'ny distrika misy azy any izay distrika anankiray amin'ny distrika maro eto Madagasikara misy mampiavaka an'izany toeran'izany fa misy ihany koa ny aretina izay iraisana aretina eo amin'ny resaka sosialy, aretina eo amin'ny resaka fiarikarena, ny toe-karena, ny tontolo iainana sy ny fiariana mahafoka be. Izany rehetra zany no entina ato anatin'ity fandaran'ity fa na zany na tsy zany dia tsy ataontsika moditsita ny rivodoza izay fa manantanina any Madagasikara amin'izao fotoan'izao rehefa avy nandalo tatsy amin'ny nosy Maurice sy nosy La Réunion ary zay no anokafantsika an'ity raharaha ty miarabanao Faniry Ndahoary. Iny ary dia mamerina ny araba ho an'ny rina ihany koa zany so andreo teknisianina marobe isika moa dia tsy mitsahatra miaraba sy makasitraka ireo teknisianina na ny MBS eto atoerana sy any faritra indrindra ny mpiara-miasa izay ao amin'ny Radio Mada miaraka misala amintsika dia kokoa sady mampita izay firaritso feno fifankatiavana ho an'ireo namana zany ao amin'ny Radio Mada mahatonga antsika manonja amin'izao fotoana izao. Dia hanaovana kokoa ihany koa ireo namana rehetra izay mpanaraka mpiaino ary tsy mahafoy antsika rena dia mitondra ireo toromarika torohevitra ireo lafim-baovao samihafa eny amin'ny sehatra misy an'izy ireo tsirairay avy ihany mahafinaritra no mandray ireny avy any amintsika dia efa mpizarana arakaraka ny hitondrana no hevitra samihafa eto amin'ny fandarantsika. Ny mbola mahoraka rina aloha zany dia 7 ora alohan'ny hidira ny Batsiray an-tanetsika amin'izany amin'izao fotoana izao zany hoe anoany amin'ny 700 kilometatra miala ny morontsiraka Madagasikara zany no misy amin'ny Batsiray amin'izao fotoana izao. Ny tombana ataon'ny eo anivo ny sampana zany izay mpamantatra ny toetrandro dia ny sabotsy atoandro na tolakandro anoany no mety hiditra ny morontsiraky Madagasikara zany aty Manoro ny rivodoza Batsiray zany hoe melohan'izay zany ho an'ny androany zany rina ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina aloha zany dia efa anomboka are amin'izay tsika lany le somary erikerika manify dia somary toetoetrandro mangatsitsika kely hafahafa zay fa ho an'ny rapitso zany dia efa misy ny milaza ny aminy hoe efa somary iaina rivodrivotra kely samihafa tsika dia somary efa mafimafy kely lay orana zany izay ho avy eto Antananarivo sy manodidina zany. Ny Antomasina dia efa mandrivotra be ny any raha ny communication natao ho an'ny zareo Antomasina takizay ihany koa any Manoro any Vatomandry dia somary efa mandrivondrivotra ratsaratsy zay ny toetrandro any satria dia efa manakaiky i Batsiray zany. I Batsiray dia rehefa avy nandalo tao Maurice izy dia nandalo tao La Réunion izy zany tsy niditra fa teny amin'ny 100 kilometatra miala an'ireo nosy ireo no misy azy zany ety ambony raha ato zany Maurice dia ato ny nandalovana raha ato La Réunion satria Maurice moa zany dia La Réunion dia aty ambony no misy azy zany fa
le masony zany tsy nandalo atany tao Maurice Lareunion fa ilay rambony lehibe sy le vatany zany na akasika zany sy le tafiotra le rafalina zany sy le rivotra zay niaraka amin'ny Batsoray izy io rehefa eny ambonina Ramasina any de mahazo aina be rina de misy maromaro ny dégâts zany tany Maurice sy La Réunion. Ny eto Madagasikara moa zany dia ny filan-kevitry minisitra dia naka fotoana mihitsiny zany nresahana momba n'ity hoe fiomanana amin'ny Batsoray ity zay le tenentsika foana hoe mihaino miara-manonja le mpitondra fanjakana satria tsika ny teny hoe miomana manaova anticipation zany manaova fiomanana mialoha ary mba hafahana zany misoroka amin'izay zavatra mety hitranga amin'ny vesatry ny fandalovan'le Batsoray zany de efa hitantsika amin'le karazana andraikitra samihafa fa tsika nefa mbola mahita ihany hoe misy zavatra ihany izy raha mijanona communication fotsiny izy tsy ampy fa tokony misy fandraisana andraikitra zany mifanaraka amin'ilay serasera zay ataony mpitondra fanjakana satria le izy rehefa avy ato manoro mitsofoka zany dia fatatsika izy zany fa mikitika mahazo mamakivaky ny amboniny aty ina moa zany au plateau aty zany ny faritry ny vohatra de misy faritra raha ty akaikaiky ny Atsirabe aty lalovany de mandalo ny kaikaiky ny Fianaratsoa izy de tahakan'le mahazatra ry Malaim-banda rehefa ohatran'izao tsy afaka mihitsy sy ry Morondava anoany ananany de eo anelanelany asa na Morondava izy na iza fa eo anelan'ny Toliara sy Morombe moa zany ny eritreretina hoe hivoahany zany ity Batsoray ity de ny fanazavana raha teknika ny entiny teo amin'ny nivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro de hoe mitovitovy amafy tahaka ny Geralda zany ity Batsoray ity zany satria zany dikan'izay de hoe ny tanjany ny rafalina na ny tafiotra ny rivotra hoetiny ny fikisahany ny velarany ny fomba ny aingany ny lalany eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny zany satria izy avaty amin'ny Ramasimbe Indiana no miainga dia nahafahana zany nametraka an'izay fitoviny tamin'ny Geralda izay tamin'ny taona 1770 de mivoaka tsikelikely ilay tomban'le rivo-doza zay somary mafy teto Madagasikara ohatra ny Indiana, Enao, Honorine samy natadidy an'izany ngambatsika rina tamin'izany cyclone nandalo teto Madagasikara zany ry tena hoe mafy de mafy mihitsy reny de misy manasokajy azy hoe mbola ambonimbony kokoa izay fa ny azo akana référence ny amin'ny mafy nandalo teto Madagasikara de ilay hoe Geralda zany de zay zany tsy maintsy iomanany rehetra eo amin'ny faritra ampolony eo zany amin'izao fotoana izao no tratran'ilay loko maitso ny loko maitso dia fanairana zany hoe efa miomana andro mialoha zany ny amin'ny iavin'ny rivo-doza zany zay le dikan'le loko maitso de tratro anatin'ity loko maitso ity daholo na analanjy-rovo zany na antsinanana na ty analamanga na ny tasy na ny vakina karatra na ny otimatsiatra na any vatovavy fitovinany na ny atya Moromania Atsimo andrefana sy ny sisa zany arak'izao hitantsika izao dia efa miomana ihany koa zany ny faritra sasany indray rehefa aveo satria io maitso io zany mety hivadika mavo indray rina ilay mavo indray zany de loza manambana iny zay manko le karazan-doko mila fatatsika daholo le loza manambana iny loza manambana iny indray zany raina 2 andro mialohan'ny lidiran'le rivo-doza eo amin'le toerana voatondro itsika izao zany raina 2 andro mety hivadika loza loko mavo zany analamanga sy manodidina rehetrarehetra sy ireo faritra voakasika atao anatin'le loko maitso le ny tanysaiko teo zany fa rehefa tonga amin'izay le jour J na le andro voatondro ary zay le tena mahafinaritra mihitsy rina rabe mananjara hoe le teknisianina malagasy raha ngaha tena mahay tena misapo mihitsy sika amin'le eo nivon'ny sapana mpamantatra ny toetrandro reto satria de tena efa voakajy tanteraka mihitsy ny tafiotra ny revy ny lanja ny zany rehetrarehetra zany misy dikany daholo zany ny pression atmosphérika ny karazany zany fikisana na ny déplacement samihafa ny velarany
ao anatin'izany rehetrarehetra izany a tena hita n'le teknisianina malagasy le izy anivon'le sampana mpamatatra ny toetrandro a de efa voavinavina ihany ko hoe anoany amin'ny 15 volana febroary ka hatramin'ny 17 volana febroary io no anitsaka amin'ny Madagasikara de io tokoa le izy fa 15 volana febroary zany a amin'ny sabotsy zao no hitsofika eto Madagasikara le zay le hoe ny sehatra rehetrarehetra misy ny teknisianina sy manampaizana malagasy de tena mahay reo fa saingy tsy omena opportunité reo a mba hitondra an'le traikefany hitondra an'le tena zavatra ny anarany mba hoentina eo anivon'ny sehatra le fiarahamonina fa indraindray sary ny mpanao politika saryn'ireo olona zay tsy nahay lala ary tsy mahafantatra an'izay bisy-baly andraikitra le izy a de ohatrany hoe takona zany le teknisianina malagasy zao nefa rehefa tena hitantsika ohatra zao aminatina hoe service météorologique zao de tena manome tsara mihitsy a an'le tena maximum le teknisianina malagasy momba ny famantarana n'lay toetrandro de tena mahazo vaovao isa minitra isan'ora isan'andro tsika zany a afahantsika misoroka ny zava-misy zany ka teo amin'ny lokomena atsika ny atao hoe lokomena de iny zany le jour J le andro mihitsy iny zay a efa mitatao le loza efa miatra le loza zany de efa tonga anatin'le toerana de iny zany le efa tsy mivoaky ny trano iny zany a efa lefa mihaino ny fandehan-javatra rehetrarehetra mihaino tsy tapaka ny radio zany a efa manao ny fandaminana rehetrarehetra vokatra lay a ny etrehana zany an'lay fiomanana zany fa rehefa atao am'le loko manga indray de midika zay fa efa lasa lay cyclone na izany mila fahimalona nefa le loko manga zany de ireo karazan-doko ireo zany a mila fantatsika vahoaka ny hoe ahoana rehefa maitso ahoana rehefa mavo ahoana rehefa mena ahoana rehefa manga zany mba ahafahantsika miomana zany am'izay a fiatrehana ity loza ity ka eto zany tsika de miteny amin'ny hoe ny fanapahan-kevitra ndraisin'ny filan-kevitry minisitra de hoe atsahatra ny fampianarana manerina Madagasikara manomboka rapitso zany a ary ny mpiasam-panjakana zay manao ny asany ihany koa zany a de mitsahatra zany fa eo anivon'ireo hoe asa moa zany manokana na reo essentiel zay ilaina de manao izay asanyzay eo ny tondratsika fanamariana ihany rena hoe misy ange faritra tsy toseny le fandalovany le rivodozy ohatra zao hoe ny ary ambony be ary ambanja ary ny aty amin'ny faritry melaka aty ambony mahajanga zany melaka zany aty amin'ny sisiny be rehefa miresaka melaka zany tsika de tsarotsika tsara hoe Soalala, Besalampy, Morafeny be, Mainty rano, reny toeran'ireny hatrany mitsinjo any zany misy an'izany zany de eo ihany tsika mametraka fanontaniana hoe misy ihany zay zavatra tokony apetraky ny eo anivon'ny fanjakana amin'ny alalan'le ministera ny fanabeazam-pirenena ity tokony le drenina any amin'le faritra mahita an'izy hoe eto kosa tokony hianatra le mpianatra satria fantatsika tsara de ny hoe tsy voakasika lay fandalovany rivotra l'izy na mety ho ranobe hoentiny ara zany mato mametraka hoe faritra ampolo 7 sa 5 sa 9 sa 7 eo no hoe tratra dika zay misy faritra zany afaka mivelatra satria le données ampiasain'ny ministera ny fanabeazam-pirenena de données météorologiques zany fa tsy données géographiques zany manoloana n'lay lalan'lay rivodoza satria le rivodoza moa zany rina avatia manoro izy a de milatsaka moramora milatsaka moramora izy a dia mazo ny atsimon'ny nosy iny zany de zay zany tenentsika satria misy ano menimenina am'le fikorotana n'le calendrier n'le fampianarana de lasa manenjika be le sekoly rehetra na amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana zany a satria betsaka le tsy nianarina tam'le covid betsaka ihany koa le tsy nianarina tam'lay anaty eo anatratran'izay misy tany amin'iny faritra melaka iny a dia mitrehitra ndrehetra hoe misy ihany faritra zany zay tokony mbola afaka manola fianarana de io le tenentsika hoe tokony ankinina ny anivon'le drenina zany na le direction régionale ny éducation nationale lay fandaminana n'lay fianarana zany mandritra n'le fotoana io moa zany de hoe rapitso mba azotsika ihany andeferana aveo hoe ny zoma zany fa ao arinan'izay zany tokony mba hisaitsana ihany le fitondram-panjakana satria be loatra le fotoana tsy ianarana any amin'ny faritra zay tsy voakasika ozy ohatra ny tenentsika am'izany fa tsika tsy miteny hoe any anatin'le faritra zay mety ho lalovany sy voakasika eo anatin'le izy le firenena koa moa zany état de sinistre national de maka an'izay fanapahan-kevitra rehetra zay ny fanjakana farapara indrindra satria ho avy eo de miterabeky zany aparafaravola mbatona zaka koa voatona mafy tamin'ny ana de io eny mbola tsy tafarina koa de efa miazakazakany ray batsy ray
de raha vao miresaka manorotsika de fatatsika avy hatrany zany fa any amin'ny ilany atsinanana de tsy mifanalavitra nefany manoro sy aty amin'ny Ambatondrazaka parafaravola aty satria mifanakaiky any reo anatin'ny faritany Tomasina am'le ilany atsimo zany efa somary mahazo an'le voatan'ny antimo zany ny faritra loatra mangoro zay resantsika zay ka tiatsika tenenina fotsiny de nanombatombana zany BNGRC hoe 7 alina sy 10 mihetsy no mety hotrabona aoriny ny fandalovany ty Batsiray ty de izy tsika hoe azo atao mihitsy ninge mampienany zany tombana 7 alina sy 10 mihetsy na 580 000 trabona zay tombatombana amin'ny BNGRC zay raha ohatra ka matipaika tsara lay anticipation sy lay fametrahana zay stratégie zay apetraky ny fitondram-panjakana zay de inona le resantsika voamalitsika no nyresaka an'izay mihitsy ny amin'ny hoe aiza ny toerana aloha tonga de amindrana an'ireo faritra zay verina zany fa tena hotrabona zany de le any am'lay le trajectoire mihitsy zany le lalana lalovany mihitsy zany no tokony évacuena miala daholy ry olona rehetrarehetra na mipetraka amin'ny toerana avo izy na mipetraka amin'ny toerana azo antoka izy zany aloha zany de efa zavatra tokony efa iomanana de zao hoe 2 andro mialohan'ny fidiran'le Batsiray de efa tokony tsy hisy olona tsony eny am'ireny toerana zay tena ahina pidi-dozy reny tahaka an'izany ihany koa ny aminy hoe ahoana ny ahafahana misoroka sahady ny am'ireo mety fienjerana andrimbia na andrinjiro zany poto zany sy ireo azo samihafa azo atao zany no misoroka an'izany ny aminy hoe fanamafisana sy ny sisa satria ireny ihany koa de miteraka fahampitena zany eo am'ilay resaka fiarahamonina am'le hoe mety isy fianjairana fila na mety ihany koa animba zavatra reny rehetrarehetra iny akoatran'izay de azo atao koa manomana sady rina ny aminy hoe ny fiatrehana ny tilozy tia dia tsy hoe le olombelona ihany ny trabona ao anatin'izay fa lay atrano-tsekoly samy hafa ihany koa de rehefatsika ndraindray rehefa mahenony eo anivon'ny BNGRC de hoe efa vonona efa niomana rehefa tonga lefa le fotoana dia misy am'izao fotoana zao efa lasa efa foviana le ana mbola anaty rano le olona mbola izy samy izy ihany mamorona lakana mitatitra manao évacuation fa tsy mbola tonga le zodiaka sy sisa de zany ange no resahano anatin'izao hoe le fitaovana tena tenenina sy le hoe ampy hiatrehana azy io ve neny BNGRC resaka fotsiny na hoe le lela vola eo an-tana ve na le vatsitsino sy le tosika fameno hitany ve fa le tena fitaovana ahafahana mi-évacuer an'le olona ahafahana mi-renforcer an'le sécurité an'le olona mandritra n'ilay fotoana antalovan'le rivotoza ve ampy ve zany rehetrarehetra zany jerevi tsara ny any ivelany tena mandeha isa segondra isa minitra rina ny fahampahafantarana ny zava-misy zany amin'ny alalan'ny fahita lavitra zany de nefa atsika eto zany manana olana zany amina resaka herinaratra de eto indray zany de tsy maintsy mandeha am'le resaka karta indray zany non tsy karta vinda moa izy ty le resaka solaire indray zany na pile le vahoaka malagasy de zay ny tiatsika tenenina foana hoe lay fampahafantarana atao dia omeo tsara identifio tsara le toerana isina localisation mazava zany hoe amina toerana fokotany ohatr'izao mety 2 andro alohan'ny atongavan'androsa de efa tokony omeny zay commune ohatran'izao melanareo ao amina toerana ohatran'izao de mandray andraikitra mibeny tanàna mandray andraikitra ny chef district mandray andraikitra ny chef fokotany any am'ireny toeran'ireny zany ahafahana manao évacuation aingana zany ary tsy ny olombelona ihany fa reo biby fiompy ko satria ireo ny arena malagasy tokony homanina ao anatin'izany zany fa raha ohatra ka hoe le hila zany BNGRC efa vonina izy ireo de hoe le moyen sy le resaka le hoe tonga mivary any Tomasina de misy ny Simon izy tsy ampilazana zany rehetrarehetra zany fa efa vonina ny fitondram-panjakana fa tena ny logistika mihitsiny ahafahana misedra zany manerina Madagasikara ahafahana manao ny évacuation ahafahana mijery ny fahasalaman'ireo olona reo ahafahana miatrika ny sakafo ary tsy mivary ihany ny sakafo iainan'ireo olona reo fa hatramin'ny voamaina hatramina resaka hoe le fanampy-tsakafo oligo élément zay tokony hifanampy an'izany de tokony
tsy ataony fitonam-panjakana ambany zavatra atramin'ny lamba firakotra sy reo couteau réponse matelas zany na lepicosy ny sisa zany zay ahafahana zany mamonjy an'le olona mba tsy hanao ladina tany amanalo no ilaina am'zany amanetsiny no ilaina am'zany efa manina am'zany ve ny logistika ny BNGRC de ho hitantsika eo zany rehetrarehetra zany fa itsika moa irina zany de miteny mandrakariva an'zany rehetrarehetra zany mba hoe ho hita tokoa le fiomanana zany mba tsy hahatonga an'le vahoaka zany tena hoe mafy be le donana satria ity Batsiray ity mbola tenentsika foana de mafy de mafy noho ny cyclone ary hoe teto amin'ny fandalovana dia saika mazana zany de misy miteny mitovitovy misy ouragan misy an'zao sy ny sisa miaraka amin'ny teknika be moa zany fa io fotsiny izy amin'ny marivo-doza cyclone tropical intense zany izy amin'izao fotoana zao rina de zay ny tsy maintsy io manana sahady de adiditsika eto amin'ny miara-manonja no mizara n'zany hevitra zany. Eny ary andray an'ny député Solofera Bekijana isika lany tao amin'ny distriktan'ny Aparafaravola afaka minitra vitsy fa anamafisana an'le teo zany de tsotra fotsiny hoe raha i Madagasikara ny resahana amin'ny fiatrehana cyclone raha ny tena izy de tokony efa vita vaksiny amin'izany fiatrehana cyclone zany i Madagasikara satria isa-taona zany dia misy an'izay hoe andro ratsy izay na ohatra raha hoe tsy miditra ty amintsika ilay cyclone fa manafosafo an'i Madagasikara de efa tsy hoe zavatra voaenarana miatrika an'izany tsy hoe zava-baovao ny fiatrehana an'izany fa efa fiainana isa-taona saingy zao eo no ahitana taratra eo no ahitana ny fahaizan'ny tompona andraikitra isa-tsokajiny mihitsy ndeha anao fampitahana kely isika Madagasikara nosy Maurice nosy La Réunion dia miatrika an'io rivo-doza Batsiray io efa avy nandalo tany Maurice La Réunion zany zao Batsiray dia hiditra eto Madagasikara manahoana ny fiatrehana an'izay raha ny résultat aloha zany de ataontsika hoe raisitsika La Réunion araka nambara teo le rambony le sisiny zany nantao Maurice nantao La Réunion zany no nandalo fa tsy le tena masony fa le rambony ery amin'ny sisiny ary zany dia efa hitantsika amin'ny sary zao zany ny zavatra nitranga tany amin'ny nosy La Réunion sy nosy Maurice fa zao no tsy mampitovy azy nosy Maurice sy nosy La Réunion ambony be ny ataontsika hoe farim-piainan'ny olonany ny azy ny fomba fitantanana dia tena atao hoe tena entitra amin'ny fanajana ny lalàna sy ny fepetra isan-karazany mihitsy any amin'ny resaka fitantanana firenena mihitsy io La Réunion moa zany fantatsika fa ao anatin'ny Repoblika Frantsay izy i Maurice firenena mitokana fa na La Réunion na Maurice dia ambony be ny azy ny farim-piainana raha ohatra hoe resaka sakafo resaka hébergement sy sisa io zao misy hoe centre d'hébergement mijerena ny endry zareo efa milamina be mbola voatany ananina tany vao miforona i Batsiray efa mipetrapetraka neny Mauricianina sy neny Réunionnais vokany zao raha ny tao La Réunion PDP malagasy mipetraka any io miresaka fampiresaka amin'ny vantanety fa raha ny tany La Réunion zao de tsy mipotra ny atao hoe pire nefa zareo tena nieritreritra hoe tena hoenjany ty tena ho pire ty satria ny azy efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra 12 fotsiny no naratra tao La Réunion tamin'ny fandalovan'ny Batsiray zany ny tsika eto prévision enitsy latsaka kely ny trabona enitsy ny trabona ito amintsika tao La Réunion 12 fotsiny no naratra chiffre officiel io tamin'ny ana 10 alina ny trabona teto amintsika tao La Réunion 12 fotsiny tompoko no naratra taremarika officialy izany de misy miteny any La Réunion nosy kely io itsika lehibe sy ny sisa tsika lehibe fa ny andalovan'ilay rivo-doza tsy hoe Madagasikara iray manontolo hoe côte 10 kilomètre hoe sy morontsiraka 10 kilomètre fa misy ny andalovany misy ny tsy tratran'izay zay zany no fampitana ka samy miatrika rivo-doza Batsiray ny firenena malagasy
sy ny firenekafa tahaka ny La Réunion sy Maurice fa tsy mitovy ilay izy. Zany mila fantatsika tsara. Zany hoe mbola mila ezaka be mihitsy kanefa isika firenena lehibe indrindra aty amin'ny ranomasina Indiana mety hoe mahamenatra ve zany sa ahoana, tsy hoe mahamenatra ahoana fa zany no zava-misy dia anjarantsika zany no misaitsaina tsara an'ilay izy. Fa na zany na tsy zany dia izao itsika koa tsy tokony sika sarambabem-bahoaka ny tiany tenenina amin'io, tsy tokony iandry foana an'izay hoe fitenenana etseroa fa rehefa mahita ianao ohatra ianao hoe mipetraka amin'ny faritra iva na ohatran'izany, rehefa hitanao le izy rehefa mety ampidi-doza mbola hijanonana atao amin'ity trano ity dia tonga dia manapa-hevitra miala tao dia ataovy izay azo atao rehetrarehetra aloha fa aza miandry mpitandro ny filaminana ho avy ny polisy sy mpitandro ny filaminana rehefa manana ny organisation any izy rehefa tonga le tena zorzisy ana dia ho avy reny dia anala ny olona zay tokony hiala zany aza miandry zany fa aloha tonga dia mandray fepetra deny zao raha malemilemy mitafotranao tonga dia amboary eto Antananarivo zao mbola manga ny lanitra, mbola afaka miomana tsara mihitsy asio fasika sy azo atao rehetra mampiso varavarana sy ny sisa tonga ny rivo-doza mba miatrika. Raha ohatra moa ka hoe tsy tena hoe enjana le izy fa mety io tsy fantatra hoe ivilala sa ahoana tsy fantatra, Andriamanitra mahay an'izany, tsika tsy tompony ampitso zay tenenina foana eto, tsy tompony ampitso sika fa raha ny faniritsika ane dia hoe aza sinan'izany cyclone zany fa io izy io dia tsy maintsy atrehana tonga dia mandray andraikitra zany fa tsy andry ny hoe izato sy izaroa. Iny ary efa eto ny député Slofery Rabekizana faly miarabanao député amin'izao fiatrehanao zany ianao misehatra atao amin'ny miara-manonja izao dia anonja indray zany tsika aloha atao anatin'ny oraroa io zany izay moa faharetan'ny fandarana fa raha tany La Réunion sy Maurice ny onja eo amin'ny 7 metatra ka hatramin'ny 12 metatra ny vague ny onja zany vokatry tyle rivotra be ity ny avony zany ka dia ino moa zany tsy ezazeza-tsiaritra miarabanao tompoko ndawary. Miaraba namana Faniry Rina miaraba namana Rina ato amin'ny MBS Radio Mada sy ny fahitalavitra rehetra eto dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra satria ty miara-manonja ty dia anisan'ny sehatra iray fampitambo avao milaza ny tena marina ary miondana ny miara-manonja io daholo ny vahoaka malagasy indrindrandrindra ny any amin'ny faritra loatra mangoro distrikena Parafaravola dia tena ohatrany hoe tsy misy aina manjery mihitsy indrindrandrindra ny aino amin'ny radio fa dia io miara-manonja io miambina omby any atsa manetsa any atsa dia miara-manonja daholo ny enon'olona ny antony io zany ny fampitambavao tena ilain'ny vahoaka malagasy satria io ny tena milaza ny tena marina fa ny fampitambavao hafa moa dia manaraka ny fitondram-panjakana tsy de milaza hoe manadoka le fitondram-panjakana foana tsy de hoe ilain'le vahoaka fa le tena hoe milaza ny laso vaovao marina ka dia eto dia misaotra manokana ho anareo mirahalahy manokana namana Rina sy namana Faniry indrindrandrindra reo teknisianina izay mampita ny vaovao marina sy mampita ny zava-misy iainany ty firenena malagasy ty ka dia eto ny tenako manokana mahasolom-bavim-bahoaka dia misaotra manokana ho anareo mirahalahy sy ny teknisiana rehetra ato amin'ny fampitambo-baovao ato amin'ny MBS radio télévision indrindrandrindra ho an'ny rahavavy manao kokoa manokana ho an'ny distrikena Parafaravola nangataka vao misy message zao vao tonga eo anareo voitsara dia mangataka hoe mba ataovy kokoa manokana zay monsieur le député kokoa an'ny voitsara kokoa an'ny misy olona ho an'Ororo ao kokoa an'ny Andrebakely avaratra izay fantatry zareo ny tenanay hoe hiakatra miara-manonja dia mba ataovy kokoa manokana izay ka dia manao kokoa anareo voatonona teo an'ny commune voatonona teo. Inona moa ny zavatra misongadina amin'izao fotoana zao namana Rina? Cyclone lasa iny ny anahy ataontsika synthèse tsotsotra fotsiny resaka fehezitsika ny resaka anahy teo anisan'ny ivon'ny cyclone iny ny distrikena Parafaravola
izay tena niarany tondra-drano be mihitsy a indrindrandrindra ny tapany avaratra de eo amin'ny commune rurale Ambojanary, commune rurale Tanambea, de commune rurale ary amin'ny tapany atsimo de ny Morarano Koroma, Pasikely sy ny Mbatomainty. Raha ny zava-nisy de teo eo amin'ny 4,700 ny trabona tany amin'ny distrikana Parafaravola. Safiny arivo any zany. Efa arivo latsaka kely mihitsy. Ka teo amin'ny commune rurale Ambojanary ny tena niaran'izany. Inona ny antony? Vokatry ny tsy fanajariana ny todrano ao Anony. Izay misahana ny commune efatra de ny commune Ambojanary, commune Tanambe, commune Ambodimanga ary ny commune Abianana. Io todrano io efa ela nangatana ny fanamboarana an'izy io nefa hatramin'izao de mbola tsy vita. Nisy ihany niezaka nataon'ny ministère ny agriculture de mifanomezana gony 3,000 isa izay anampiana nefa vonjo maika iny fa ny tena antony de tokony amboarina manokana mihitsy. Efa ela amin'ny teny izay na ao anivon'ny membre ny gouvernement, miresaka mivantana amin'ny premier ministre, miresaka mivantana ministre ny agriculture, fa nanome fotoana zany zareo amin'ity taona ity no ho amboarina io todrano ka mianja izay ezaka izay cyclone na tonga. Nisy ny fanomezana fanampiana ho an'ireo trabona rehetra izay niatrika an'izay moa ny tenako ary anisan'ny nanome an'izay fanampiana izay ka dia Amasolom-bavom-bahoaka ny tenako dia ny araba manokana ho an'ireo tratran'ny rivo-doza tamin'iny tsy maty fomanaina. Nisy any maty moa dia tsy nisy tamin'ny distrikana Parafaravola fa eto manao Antsoavo ho an'ny BNGRC manokana ny tenako. Io fanampiana zay homanin'ny BNGRC io de tokony efa tonga melosahady any amin'io distrika rehetra eto Madagasikara zay iantera zay iavian'io. Zao efa nisy ny anahy efa nisy lesiko iny hatramin'izao fanampiana nomeny BNGRC mbola tsisy tonga. Aiza ohatra hoe tokony misiny zay ohatra? Raha ny distrikana Parafaravola fotsiny resako de mbola tsy nisy tonga tany amin'ny distrikana Parafaravola le fanampiana avy ety amin'ny Foibe BNGRC. Nefa nareo nandalova ny anahy tena masony anahy mihitsy zay cyclone anahy mihitsy zay tamin'iny fotoana iny. Izao ndray ho avy ny Batsuray. Io dia raha ny zava-misy ny prévision dia mitovitovy ny tamin'ny Honorine sy Geralda. Zany hoe tena mafy zany io Batsuray io ary raha ny vinavina ny toetrandro araka ny voalazanareo sy namana faniry teo dia amin'ny Sabotsy. Amin'ny Sabotsy mifankahita. Folo no hotratra tonga amin'ilay fitenenana amin'ny Sabotsy mifankahita. Ny angatana amin'Andriamanitra dia tsy hoisy zava-doza sy fiatraikany be nefa na zany na tsy zany dia manao Antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy zay misy an'io andalovan'io Batsuray io cyclone tropical intense. Tena mafy zany cyclone tropical intense zany ka tena mafy raha ny vinavinan'ny toetrandro sy ny vinavina alefan'ny météo zavatra. Misy vatakazo raha ongotany todika manokana ministère izay tokony andraikindraikitra amin'io fa tsy sosanatria vita ndray le izy voa tsy hita ndray ny ministèren'ny ianteherany, ministèren'ny transport, ministèren'ny ponina, ministèren'ny fahasalamana ary ministèren'ny fampianarana. Ireo zany ny tena tokony andray andraikitra voalohany mihitsy satria raha ny filazan'ny toetrandro, raha ny filazan'ny zareo ny BNGRC dia manomboka rapitsorivo Sabotsy de andalo amin'iny RN2 iny Zoma rapitso aloha. Zoma
sapotsy tokony andalo amin'iny RN2 iny zany a ny io cyclone io ka de eto ho anareo ministère ny transport de efa tokony andray andraikitra sady anareo amin'ny famezivezen'ny fiara zay mandalo amin'iny route nationale zay ianteranao de ny RN2 sy ny RN5 sanatria ho isy loza indray iseho amindreo ifanometsiny indray isika amin'ny masolom-bavimaoka Madagasikara ny tenako de efa miteny sady avy io za amateur ny azany a miteny sady za ho anareo ministère ny transport oka ianareo andray fiepetra izay tokony ho sahaninareo am'izay zavatra zay kasika ny eo amin'ny ministère fampianarana efa nisy ny resaka nataonareo hoe tsy mianatra mpianatra manomboka ny zoma de ho an'ireo a toerana tena tokony andalovan'ny cyclone-nareo zany a tokony ho jerena akaiky hoe tsy fianaran'ireo mpianatra reo ary a tokony sady anareo mijery akaiky hoe miteny andreo direction régionale ny enseignement DREN sy ny reo tompona andraikitra rehetra ny chef Cisco sy ny chef ZAP rehetra omeo ny fepetra amin'ny fijerena akaiky reo trano fianarana sy ny mpianatra sy ny mpampianatra ireo ho an'ny ministère ny fahasalamana kosa indray a dia tokony sady zany ianareo ijery hoe inona ny zavatra tokony atao amin'ny fandraisana andraikitra ny amin'ny fijerena ny resaka fahasalamana ny rano fisotro ny drindradrindra ny am'izao rivo-doza ho avy zao tokony isy zany fandraisana andraikitra amin'ny ministère fahasalamana makany amindreo DRS sy ny médecin inspecteur sy any amin'ny dokotera isan'ny nambaratongany any amin'ny faritra sy ny district indrindradrindra any amin'ny commune sy SB2 reo mba ho jerena akaiky ny fampitaovana andreo trabona ireo de ho an'ny ministère amponina ianareo vahoaka ponina voakasika zay zavatra zay ka tokony jery amin'ny fampitana aingana any amin'ny BNGRC hoe firy ny fepetra ananaka tokony ara-iasa zany nareo any amin'ny OMC régional any amin'ny préfet sy ho an'ny chef district satria ny chef district lehibe ny OMC au niveau an'ny district sy ny reo ratsamangaiky ireo mba isy ny fandraisana andraikitra sahady dian'izao vao manomboka zao satria raha ny anlarany io araka ny voalazany namana rina teo 12 ny tsika te efa miprevoir hoe any amin'ny 27 arivo latsaka kely zay moa izy teo ny any aminareo fa ny eto any amin'ny eninetsy latsaka kely eninetsy trabona prévision io ka izay zavatra zay zany tokony andraikitra ho raisiny eo koa ny natonga hoe jery fampitamba avao de hoe tsy tokony ampiasa tanty intsony raha ny voalazany ao BNGRC ialana fandraisana tanty ka izay zany fahaizanareo migery an'izay zavatra zay ny hoe tsy possible mihitsy zany hoe tsy tokony hisy andray tanty ho aiza reo trabonareo raha sanatria tratrany zany ameana zany ka de tsy mety ny tonga de ho teneninareo hoe tsy tokony ampiasa tanty zany fa tokony prévoir any isika andray an'ireo trabonareo de mifampiasana ny tanty ohatra hoe ny UNICEF tanty ho an'ny voamantsika rehetra ao nivon'ny BNGRC ka ohatrohatr'izay namanarina ny fandehan'io cyclone io efa tokony ho vonina zany isika vahoaka zay andalovan'io cyclone io fa tena zava-doza ny miandry an'io cyclone io ka dia zay ngamba ny zavatra teno tenenina mikasika ny cyclone raha ohatra ka misy fanampiny moa dia etsika mirahalahy miaraka miady hevitra eto ny am'izay zavatra zay marina zany arak'izay teneny député Rabekitsana Solofo ery zay fa tonga atao tsaiky fotsiny tsika moa manao fampitana foana teo zao tsika manao fampitana ny hoe ahoana ny atrehan'ny Madagasikara mibatsiray
dia nanahoana ny fiatrehan'ny réunionnais sy ny mauriciana an'izany patsiray izany dia efa voalaza teo moa le izy fa zao tamin'ny fotoana tondrany président Marc Ravalomanana ny firenena dia nisy an'izany programma zany hoe trano mataty cyclone aza raha tadidiny député dia izy io natao tany amin'ny morontsiraka trano pokotany rehetra reny ireny préfa reny préfabriqué reny zavatra tsara reny dia tamin'izany zany izy efa prévoir hoe le ty cyclone ty ohatrany misy foana isataona dia nisy zany atao hoe projet zany ary nisy sationany mihitsy natao aza inona ny azony ka zay namanarina tena mahafany tamin'ny andro fitondran'ny président Marc Ravalomanana izy nge efa niomany hoe hitondra efa niomana efa tambonin'andro ela be izy niomana hitondra na ny équipage rehetrarehetra ary efa vonona hoe raha za lasa président zao no atao efa nisy zany ny fiomanan'ny président Marc Ravalomanana satria raha tadidiko tsara raha vonandray fitondrana izy tonga dia nanomana nyreny trano ho an'ny fokotany tsy laitra ny cyclone reny trano préfabriqué rehetrarehetra tsy laitra ny cyclone zao efa tapitra ny telo taona zao hiditra fa efa taona fa février zao zao tsisy fotodrasasy azo atao intsony fa resaka pré-campagne na élection zao fa miteny ihany ny sasany hoe miamino atao efa cyclone isataona cyclone misy foana zao inona ny fiomanany vitany zao fitondrana zao tsy nisy raha ohatra ka tena nahay niomana ny fitondrana am'izao fotoana zao efa voninandray ny fitondrana izy tonga dia nanomana hoe aria asitsika ny trano tsy laitra ny cyclone indrindra reny amoron-dranomasina rehetra zany tokony andaniana vola zany no tokony andaniana vola hoe manao trano lehibe tsy laitra ny cyclone ny toerana na io resaka fotodrafitrasa rehetra io ary tena tokony efa vita meloha ohatra ny kanatanina rivo reny votra fotsiny resahantsika tsy mbola nisy tondra-drano be teto Antananarivo raha tsy tamin'iny ana iny cyclone ana iny izany zavatra zany efa tokony nomaniny fitondrana fa tsy any amin'ny zavatra tsy tokony eritreretina inona te ary am'rova ary teleferika sanamany inona le rova le am'rova le voanina ay nasina n'ity le colisée izany inona moa zavatra tokony no iaina vahoaka malagasy am'izany colisée zany vola lany tamin'ny colisée tokony navita fotodrafitrasa hafa ny prévoir amin'io resaka dégâts cyclonique io ka izay ny ananana ka io moa misy filazana vaovao milatsaka momba ny cyclone ka dia eny ary manamarika moa ny teknisiana tsy ambadika azy hoe misy vaovao farany momba ny cyclone vao milatsaka zany dia io izy io dia raha tsika tsara mihitsy zany ny fandeha satria any amin'ny 750 kilometatra ny atsinanany ambilale maintso zany zao izy no misy azy ary mitondra rivotra hatrany amin'ny 590 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny rafale io zany le tafiotra hatrany amin'ny 275 kilometre par heure zany 570 kilometatra isan'ora zany mafy be zany rafaliny zany tompoko ary izy io zany tena manahirana aminy dia miadana fixahany zany hoe 6 kilometatra isan'ora fotsiny ohatran'ireny fiarakodia tratran'ny embouteillage reny zany ny fixahany ary dia dalo any Manory izy amin'ny Sabotsy am'sivy ramin'ny 12 atoandro araka ny nambaran'ny talehan'ny miandraikitra ny météo zany eto amintsika zay le izy io i monsieur Namanarina anisa mampiavaka antsika ato amin'ny MPS satria ny vaovao rehetrarehetra isorana anareo teknisiana sy na tena vaovao rehetrarehetra vao milatsaka tonga dia ampitainareo any amin'ny vahoaka malagasy
ny vaovao isanandro ary mahafa nyty resaka MBS ty isaky ny adiny ray de misy vaovao miseho isaky ny adiny ray de misy vaovao miseho ka izay zany ny sorana nareo mihitsy fa tena hita mihitsy le MBS zany miaina ary mampiaina indrindra mampafantatra ny vahoaka malagasy ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia zany zao vaovao tena vaovao maika zany tonga de voalaza antsika zao fa afahan'ny vahoaka malagasy indrindra amin'ny faritra motsiraka tsinanany nosy iny mba miaro ka ny faritra tsinanany nosy iny koa tokony iaino ny vaovao MBS ka tsy fantatra hoe tonga any ve ty MBS ty sa tonga misy tsy tonga moa satria io moa zany araka fantatry député ihany fantatsika menakavy ny MBS dia tsy tokony ohatran' zao fa misy hoe tapahana any amin'ny satellite zao hoe sisa de io moa de samy tompona andraikitra am'izay ataony zany ny tsirairay aloha zany fa na izany zany de miezaka ny MBS ny radio mada ny teknisiana izay menakavy ato teknisiana ny rehetrarehetra teknisiana mbola misy karazany any amin'ny satellite any amin'ny rehetrarehetra any amin'ny réseaux sociaux any amin'ny resaka onjam-peo sy ny sary sy ny sisa ny resaka jiro sy ny resaka fameno daholo zany rehetrarehetra zany ka izay no zava-dehibe fa ny miara-manonja moa sy ny eno manjery takanytony mafisana amintsika ihany fa ny fikatsahana ny tompontsoan'ny rehetra no eto ary mameno ny tsy feno ary manitsy ny zavatra diso indrindrindrindra amin'izao hoe loza miatra amin'ny Madagasikara izao. Député Solofery Rabeksana mitoy ihany ny fandarantsika cyclone moa zany arahantsika eo amin'ny atsiprian'ireo eo foana fa tany tanàna ianao nandritra ny fotoana lavalava akoatran'le hoe rano be sy ny sisa inona ihany koa ny tena hoe etaetan'ny mponina any sationanao any distrika misy ianao fa le izy zany ohatra mitovitovy daholo ihany ny fahasairana resaka tatsay indrindrandrindra resaka fiarina ay resaka vary ahoana sy sisa am'izao fotoana zao vidim-bary dia efa manantanina ny 700 ny kapoaka vary andro zao efa 700 mihitsy Madagasikara 700 ny kapoaka vary any nefa misy an'izay vary contre saison na vary rinina na vary jebo filazan'olona azy fa dia magaga de mbola miakatra foana le vidim-bary ny dépense rehetrarehetra satria ao anatin'le fanaovana ny fambolena ny any amin'ny distrikena Parafaravola sy ny faritra aloatra mihitsy am'izao fotoana zao satria ao anatiny mihitsy mampikaikaina amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao ny tantsaha dia miakatra ny dépense mikasika ny fambolena azavao kely hoe izay mba atsapahany ny olona azy tsara hoe zava-misy zany zao tsika miteny zao manodididina ny eo amin'ny 700 ny kapoaka ny vary zao zany hoe eo amin'ny 2,000 mahery zany ny kilony vary fotsy de ny kilony vary kotra de eo amin'ny 500 900 zay ny kilony vary fotsy vary kotra miatrika ny tompambolena ao anatin'ny asa mihitsy zao ny tantsara rehetrarehetra am'izao fotoana zao ary manodididina nefanio 570 ny tany tokony atao zao nefa vita na ny mezara iny oranandro izay tamin'ny cyclone ana iny satria iny nahafahany vahoaka tany amin'ny faritra loatra mihitsy no namboly satria le tamin'ny Desambre iny mbola maina be mihitsy tamin'ireny ny ketsa am'izao fotoana zao ny karaman'ireo mpanetsareo dia manodididina ny eo amin'ny 2,000 sy 500 ny rayara na ny carreau zany hoe any amin'ray hektara zany de 10 sy 2 hetsy na 2 hetsy eo any ka mamboly ny manetsy ny karamanasa rehetrarehetra eo amin'ny vidina zezika ny mampikilay ny tantsaha satria raha tsy mampiasa zezika indrindra amin'ireo culture améliorée na ny vokabary de tanimbary mila zezika fa tokony mila zezika daholo ka any amin'ny 4,000 500 ny vidiny zezika am'izao fotoana zao nefa mampiasa 2 kitapo na 3 kitapo isaky ny hektara zava-misy zao raha amin'ny prévision de le coût de production
na ny volalany amin'ny fambolena dia efa miakatra be ka eto zany reo tantsara eo a de efa manao kajikajy raha voalatsaky ny 2,000 ny kilôny vary raha voalatsaky ny 2,000 ny kilôny vary akotry amin'ny heritaona de io zao no tena ho maty anto koa ny tantsaha ka eto a de manaitra ny fitondram-panjakana sahady a hoe zao zany anareo anaty fitondram-panjakana efa tokony ijery sahady hoe ahoana tsy afaty antoko andreo a tantsaha rehetra reo satria miakatra be ny depensandreo tantsaha reo tam'ty tompambolena ity iakatra ny vokatra any amin'ny volana juin na volana mai ano any io zany kosa tokony isy ny équilibre mba tsy afaty antoko andreo tantsaha reo sy ny tsy afaty antoko ny mpihinana fa ny vidim-bary amin'izany fotoana zany efa tokony anantanina ny any amin'ny 10,000 raha tsy mitandrina tsara 10,000 ny kapoaka ny vary na 700 any amin'ny sopotry Madagasikara indrindra moa aty amin'ny capitale sy ny any amin'ny faritra atsimo rehetra any de efa tokony any amin'ny 200 na 10,000 ny kapoaka ny vary io tokony jereny fitondram-panjakana marimaritra iraisana indrindra nareo anaty ministère ny commerce ny marimaritra iraisana hoe manahoana ny vidin'ny vary fotsy manahoana any amin'ny mpihinana manahoana ny vidin'ny vary fotsy any amin'ny mpitsinjara sy manahoana ny vidin'ny vary fotsy any amin'ny mpamokatra ka io ny fahaizana zay zavatra zay ny tokony ho jerenareo hoe ahoana ny fandehan'ity resaka tompamokarana amin'ity taona ity ny mikasika ny ara-sosialy-bahoaka tena hita mihitsy hoe tena miakatra ino fa tsy lazaina tsony ampiny ty resaka fahavaratra ity de tapaka daholo ny lalana rehetrarehetra de eo zany ny mampiakatra ny vidin'ny entana rehetrarehetra na ny ciment na ninona sa tokony jerena akaiky zany satria ho tapatapaka daholo lalana io zany ao aminareo ministère ny travaux publics tokony jery akaiky hoe ahoana ny efa tokony hiasa zany nareo hoe ahoana ny fijerena akaiky ny reto lalana ho tapaka ireto satria zay anisan'ny mampiakatra ny vidin'ny entana rehetra satria avy ety Amporo sy avy ety Antananarivo ny entana mandeha makany ambanivohitra rehetra manerana Madagasikara ny fiampianany any amin'le commune firy moa ny isan'ny commune ao amin'ny district 2,20 ny isan'ny commune amin'ny district Anamparafaravola ary nefa misy zone enclavé sy ny sisa ahoana ny fijerenany reny le mitokatoka-monina sy le any amin'ny lavitra rehetrarehetra ny zava-misy manko namanarina dia izay solombavam-bahoaka reto de poste 10 zany hoe fanirakiraka de le vahoaka rehetra tsy mafantatra raha tsy hoe misy zavatra miseho de solombavam-bahoaka misy zavatra miseho lalana tapaka solombavam-bahoaka ihany ny fantatry ny vahoaka satria normal be le ministère zany tokony andray andraikitra par rapport an'izay resaka nanazay ho an'ny zone clavé misy any tanànan'ny Bedidy any amin'ny district Anamparafaravola de misy tanànan'ny commune any Ranomainty district Anamparafaravola io misy lalana tapaka avy eo amin'ny commune Ambodirano makany amin'ny commune Ranomainty efa nisy ezaka ihany resahana tamindreo japonais sy ireo opérateur mba anamboatra n'io lalana avy eo amin'ny commune Ambodirano sy Ranomainty io mijaly ny vahoakany ny amin'ny fampitanan'le vokatra sy ny entam-barotra rehetrarehetra indrindra ny fiainan'le vahoaka mihitsy satria mitoka-monina io Ranomainty io amin'izao fotoana zao ohatra zany koa ny Ambedidy zay manasaraka ny district commune Anamparafaravola commune urbaine Anamparafaravola sy ny commune rurale ny Bedidy de tapaka tanteraka koa io lalana io noho ny tsy fanajariana ny fotodrafitrasa eo amin'ny lalana izay solombavam-bahoaka dia misy an'io
CLD na siady am'izao fotoana zao nefa iny ny eritreretina hoe anamboarana ny ireo lalana reo nefa ny faritra indray ao nivon'ny gouverneur nahazo andreo fitaovana rehetra izay nomeny fitondram-panjakana foibe hoe anamboarana ny route communale rehetra de io manaitra ny tompona andraikitra ao nivon'ny faritra aloatra mangoro ny tenanay izay solombavambahoaka mba hijery akaiky ny liaison na fitohizan'ireo commune reo lalana mampitohy andreo commune zay tapatapaka ny lalana reo satria efa tapaka daholo zao ny lalana rehetra manasaraka andreo commune sasatsasandreo. Amarana antsika azy ary député Solofoery Rapekitsana zay avovita amin'ny alàna tiako Madagasikara moa ianao zany tao amin'ny district ny Aparafaravola na izany na tsy zany nda raha pirenena tsy maintsy tena ao anaty ao anatiny mihitsy tsika zao be dia be no miteny hoe resaka fifidianana ahoany io sisa amin'ny 2023 ny daty mpifidianana dia samy maneho hevitra eny ny rehetrarehetra zany fa ny tena eno verimberina dia ny hoe raha mbola io système électoral io raha mbola fomba hoe nanendrena CENI hatrany amin'ny ACC zay ratsa mangaika mikirakira ny resaka fifidianana mbola nahazatra hatramin'izay ihany no atao eto dia point d'interrogation misy koa tonga dia miteny anahirana le raharaha ny CENI amin'izao fotoana zao raha moa dia niteny mihitsy zay tsy raha ny opelantananay zany tsy an'izany doublon zany nefa dia io doublon io zao lasa nanekizikely eny taona rehefa mahafantatra an'le doublon ka raha milalao izy any amin'ny misy azy any dia tsy manaiky raha hoe misy an'izany doublon zany ty ray ty ihany fa hoana no sinao anty anankiray ity dia zay no petraka le raharaha zany ahoana ny fahitan'ny député Rapekitsana an'izay efa prévision koa zany tsy amin'ny cyclone ihany misy prévision fa amin'ny raharaha-pirenena ihany koa dia misy an'izany prévision izany hoe reto ny zava-misy inona zany no hitranga afaka volana vitsivitsy volana maromaro afaka taona anankiray raha toa ka reto zavatra reto no efa ny ainana nisy an'ireny fitoriana reny marobe anjatony tany amin'ny ACC tamin'izany fotoana zany tamin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena faranteo fa dia hoe azo raisina fa tsy mitombo dia lasa tsy enjery izany tsy mahay an'izany zao azo raisina fa tsy mitombo dia lasa fiteny le izy eny anivon'ny fiarahamonina eny raha vao misy anana kely dia azo raisina fa tsy mitombo dia lasa resaka sangisangy zary-tenany eny amin'ny fiarahamonina le fomba fitenenana amin'izao fotoana izao fahitanao azy. Resaka fifidianana raha tokony ho izy raha lalam-panorenana no jerena dia amin'ny mois de septembre na mois d'octobre 2023 no hiatrika ny fifidianana zany hoe tapitra ny mandany io président Apernasa io zany hoe efa tokony hisy démission milohan'io zany ny président de république manoloana zay zavatra zay dia raha ny eritreritro manokana tsy tokony iroso avy hatrany amin'ny resaka fifidianana io ny vahoaka malagasy fa tokony ho hisy concertation nationale aloha satria nahoana mba hampazava azy tsara misy matsa miteny any ambadibadika any hoe mila vanina zany mitady sezy zany raha ny zava-misy zao amin'ny mahasolom-bavy-mahoaka ny tenanay ny tenako dia izao sahady dia efa mitaraina ny vahoaka fa na ny lisy mpifidianana any amin'ny fokotany ary dia efa ohatra misy ireo président fokotany reo dia efa misy mamepetra sahady hoe reto any ny olona voasoratra anarany any zany dia efa misy ny exclusivité any amin'ny fokotany satria tsy maintsy any miainga tsy maintsy any miainga ny lisy mpifidianana ndresaka doublon ny zava-misy zao dia ao anaty fitondrahana daholo no membre amin'ny CENI sy ny ACC io tokony hisy séparation de pouvoir indépendamment mihitsy ny zany CENI zany ary ny olona ao anatin'ny ACC dia olona tokony
isy fepetra raisiny ACC satria io ACC de fitsarana tampony fitsarana farany a mamoaka ny olona zay hitondra tany sy ny firenena tena hoe saripady saripady zany a io ACC ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe tokony izy concertation nationale mihintsy aloha miainga hoe ahoana ny fomba ijerena akaika anty fifidianana ty satria mahatonga zao zavatra misy zao ange tsy fanindriny vahoaka malagasy mihintsy a io mpitondrareo fa nisy alatra natonga andreo mpitondrareo tafapetraka amin'ny toerana io izany hoe tsy marina zany a io voaka-pifidianana tafavoaka io ary zay mahatonga an'io zavatra rehetra tsy manjary amin'izao fotoana zao io tany manina ny asiny ty Madagasikara ty enao vo aminao fianianana anao de efa misy zava-doza amseho a tery ampamarinana ny araha mahita iny ny araha mahita iny misy zavatra anseho vo manao fianianana anao de misy zavatra anseho faty olona betsaka teo mamasina na ny vatolahy izay misy a tokony anaovana fianianana nafindra tsy tany nanao an'le fianana afa ny na ny baiboly tsy azo nentina teo amin'io mamasina io tamin'iny fianianana iny izay daholo ange efa zava-nisy ange reny zavatra reny namanariny izay no mahatonga an'io zavatra miseho zavatra miseho io fitondran'Andriamanitra io ohatra kaiky fotsiny teto Antananarivo tsy ary nisy rano be zany a nisy teto Antananarivo io zavatra io miseho io miseho miandalana misy zavatra miseho misy senareo misy zavatra miseho manotafady izay ka io rehefa tsy sitraka de zao ny fandehany vina mo atramina tany tany mbola tsy nisy vatolahy zany a latsaka avy any ampamarinana olona firy matiny reny fambara reny ary eo tokony saintsaina ianareo anatin'ny fitondranao eto de ataoko antsoavy mihitsy ianareo anatin'ny fitondranao manomboka trany président de république jusqu'à trany amin'ny fokotany fa reo vahoaka tsy miteny reo misy akony foana ohatra nge tamin'iny fitondran'ny Rajonary Mampianina iny enao tsy miteny le vahoaka tsisy miteny ny afarany 8% sa 3% ny président Rajonary Mampianina tsy tonga foana reny événement 73 députés izay nataonay reny za de miteny eto ary tena miteny mihitsy eto marina fa napetraka reo seni reo marina fa napetraka ny fitondram-panjakana reo ACC reo zavatra mety ho isy napetraka Rajonary Mampianina seni napetraka Rajonary Mampianina ny ACC tamin'ireny fotoana reny ny afaran'ny valim-pifidianana 8% manana ny asiny ity tandrazantsika ity misy événement iseho foana za tsy maniry loza fara zao fietsiky ny fitondram-panjakana zao zavatra ho isy pira lavitra noho ny résultat ho azon'ny Rajonary Mampianina no azon'ny Andry Rajoelina raha sambo milatsaka reo satria ireo vahoaka tsy miteny reo any ampony reo tsy moramora amindreo vahoaka angeo reny mividy an'izany vary arivony kapoka zany tsy moramora amindreo vahoaka reo ange ny miaina ao anatin'ny fahasahiranany mijaly eny vahoaka am'izao fotoana zao tsisy tsy mijaly afa-tsy izareo ao anaty fitondram-panjakana ihany izay ihany ny vahoaka tsy mijaly am'izao fotoana zao na ny basy ambany na ny ambony na ny tenatenany ny klasy moyenne tsisy tsony ny klasy moyenne miaina any ambanin'ny $1 ka antsoavy ataoko amin'ny fitondram-panjakana
eto a mbola apetrako ihany mahaiza ianareo makalesona aza miseho hoe nandritra ny enimpolo taona zavatra tsy vita nandritra ny enimpolo taona miseho vita zao samby nanao daholo ianareo mpitondrareo na tany amin'ny président Tsiranana na tany amin'ny Ratsiraka général samby nanao daholo nisy teteza mitakely oeranareo hoe iza rery na vita an'izao za rery na vita an'izao tsy fiteny zany raha mpitondra tsy azo miteny an'izany fa jereo tsara ataova-pahamarina le fitondrana ataova-kitsopoa de jereo ny vahoaka ny fidy anareo ianareo isika reto za tsy solom-bavambahoaka isika reto a tsy tamin'ny toerantsika io raha tsy vahoaka malagasy nametraka antsika ho eo eny ary mamaraparany sika samy nanao daholy zay mba noetiny teto amin'ny firenena mpandrosoana amin'ny firenena hoy ny député Solofery Rabekijana teo a mariny zany ka teo moa na nisy zao teteza mitakely herinandro noetin'ny colonel Richard Ratsimandrava fa navita izy nametraka zany hoe asan'ny fokon'olona zany Richard Ratsimandrava izany ka akalazany tsingeritoana nahafatesany moa atsoatsy afaka telotelo andro eo eny ary ka amarana azy ianao amin'ny anjaranao député Rabekijana hoeto avy hatrany ary ny teny famaranana ary misaotra namana rina ny amin'ny fandraisana teto dia teny famarana ny taoko ho antsika vahoaka malagasy indrindrandrindra zay andalovan'io cyclone tropical intense izay Baturay mafy de mafy izy io ka dia todika manokana ho an'ny distrikna Parafaravalo Otramangoro satria vao andalovana io faritra Otramangoro io oka sika rehetra iomana ny amin'ny zany fandalovana zany arao tsy tapaka ny fampahalalam-baovao arao tsy tapaka ny mikasika ny filazana amin'ny toetrandro ka dia engene ny faritra Otramangoro na ny distrikna Parafaravola mba tsy aninina am'izany toetrandro zany fa dia am'izany cyclone ho avy izany ka dia mirary antsika rehetra ho tahin'Andriamanitra tsy ho laitra ny rivodoza fa dia samby ho tahin'Andriamanitra sotra tompo eny ary isaorantsika ny député Solofery Rabekijana satria de fa ao ihany koa ny namantsika avany Toliara lanisy resaka kely nandritra ny minitra vitsy tamin'ny fiomanandrareo zany hiditra eto amin'ny studio ary zava-dehibe amintsika ny resaka Toliara satria dia tonga eto mihitsy ny solo tena tsy anasa tompoko solo tena tsy anasa any Toliara izany dia eo ihany koa moa misy namanafa zay iresaka raha-pirenena izay avy any Toliara ihany koa izy ireo zany hitondra n'izay famakafakana izay namana faniry Razafy Manantany no hiaraka amin'izy ireo izany mandritra ny ity fanoizana ny miara-manonja ity raha ny nambara teo aloha zany dia efa akaiky dia akaiky ho ambila le maitso ilay rivodoza Batsiray ary vao amin'ny minitra kely teo fotsiny moa no atao hoe nitsirika kely nijery an'izay vaovao faran'izay de fa tonga ny rivotra any amin'izay toerana izay ary amin'iny fahatry mahaloro iny efa atao hoe efa ao anatiny efa hoe miatrika ny lay satria mikisaka tsy moramora manatona amin'ny Madagasikara hatrany zany ity Batsiray ity ka de samy miomana isika mianakavy ndao ary namana faniry de misaotra rina amin'izay satria tsika moa miazakazaka maka vaovao koa tsika mirahalahy zany am'ty raharaha ty satria ny mampatahotra atsika io manko zany rina ohatra n'izao zany tena problème atsika zaraintsika ampiaino izy 275 km/h le rafale eto Batsiray zany de atao hoe le fikapohan'le tafiotra mafy be zany ambony be le tafiotra de le rivotra hoetiny eo amin'ny 195 eo foana zany 175 de 195
de omaly a lay vitesiny le déplacement le fixany a 17 kilomètre à l'heure de zao ny ena zao ndray le 6 kilometatra isan'ora de mba azotsika tsaina ve tobilo anaty embouteillage ohatrany tobilo tena zara fa mikisaka izy fa mitokona zany nefa le velarany zany ngezabe a zay mitose any amin'ny faritra 7 zay zany le fanazavana hoentitsika ao anatin'le izy de faritra 7 no kasehany le velarany ngezabe a le rafalina hoentiny mafy be a le rivotra mifofofofo miaraka am'izay de le vitesiny am'izao fotoana zao 6 kilometatra isan'ora fotsiny de zao zany zavatra tsara ho fantatsika plus zany a maivana be zany le déplacement na fixahany Batsiray io zany a de vao maiky izy zany manimba zavatra ao am'le toerana zay andehanany zany eo zany le tena olana be tena hoe mahagravy am'ty cyclone Batsiray cyclone tropical intense aty na CTI ty zany de zay mahatonga atsika miezaka mijery vaovao satria any amin'ny 900 kilometatra mahery zay tsy lavitra ny ambila le maintso fa mifanilaka kely amin'ny manoro eo zany a alefa anaty amin'ny manoro a no misy azy am'izao fotoana zay de iny izy ano trapèze zany a de midina moramora izy zany de eo zany le mila mampahamailo atsika satria raha io vitesiny io zany dia ao izy zany manimba zavatra ao izy zany satria tena mitokona mihitsiny zany a ilay fikisako Batsiray nefa le velara ngeza be le fikapoko le rafalina mafy be de mafy be a le rivotra koa mifofofofo be zany a zay tompoko lasy tompoko vavy a no tokony ampamailo atsika mandrakariva mihitsiny a am'ty cyclone ty satria zay zany mila dinihana tsara averintsika tsara zany fa le fixahany zany a le vitesy am'le déplacement zany a dia mitokona be mihitsy izy am'izao fotoana zao le 6 kilometatra isan'ora iny nefa izy ny tena manahirana be satria ao izy zany a tena zara fa mihetsika ao izy de efa be ny dégâts ao anatin'le toerana zay hitoerany eo de le velarina sy le fikapoko le rivotra io sika mafy be zany de mila mailo daholo tsika rehetrarehetra ny tafo a tonga de apetrao ny fasika sy ny rehetrarehetra aza mandromandro manandrara hoe efa azoazo antoka efa mafimafy izy izy amafiso ny fantsika samy hafa eny any tafotrano rehetrarehetra eny ho atsika zay somary efa elaela nanao an'izay mety fanamafisana ny tafo zay jerevo ny resaka fiarovana ny fidiran'ny rano samy hafa ny anivon'ny trano eny jerevo tsara ny azo lava sy ny sisa mety atahorina ny mety efoloa de eo ihany koa zany le mety hoe toerana manodidina ina mety iotsaka na enjera zany efa mila fahay malona deny zao tsika rehetrarehetra am'izany tragna zavatra zany ny provision madinidinika tena mikaikaiky ny olona am'izao fotoana zao satria ny anana dia fehezany kely ohatrin'iny anatina hoe petsay vidina 10 ariary lafo de lafo mihitsy am'izao fotoana zao ny haricot vert 4 ariary ny kilao ny karoty 900 ariary misy 2 ariary ny ovy ohatran'izany tsy fantatry hoe maninona ny lafo be le légume zany ka mila manao provision kely tsika de n'zao zany mba afahantsika miomana ihany am'izay zakan'le toekarentsika fa mafy be ty zavatra ty satria rehefa tonga le sabotsy sarotra ny voano anatin'lay orambe mivantravatra sy le rivo-dozy iny de ohatran'izay koa le lahady zany raha ohatra izy mbola sy tavavoaka na hoe izy iomana ivoaka iny zany mbola tsy maintsy mitandronytsika zany de zany rehetrarehetra zany ry malagasy mahatonga naisy namana rina sy ny teknisianina rehetrarehetra ato zany miazakazaka mihitsiny zany edseroa zay mijery ny vaovao ifampizarana amitsika zay arany hoe le fa de efa nambara teo moa zany fa anana vahintsika ny vahintsika moa zany de namana avy any Toliary betsaka ny vaovao zay azo zaraina zany ary azo resahana raha Madagasikara ray manontolo no resahantsika de zay ny antony mahatonga atsika zany mampiakatra ny vahiny eto am'izao fotoana zao de iza moa ny vahintsika zany fa i esoa kely di bera zany reny caméra atsika bera ahitana tsara ato izy ahitana tsara mihitsy ny vahoaka malagasy zany dia mba hitafa amitsika indrindrindra ny Toliara de miarabanao aloha totosoa eto amin'ny fandarina miara-manonja miarahaba anareo teknisiany ato amin'ny miara-manonja ary miarahaba ny vahoaka ny manerana ny Madagasikara
tonga eto zahay avy any amin'ny faritra hanambara vaovao isan-karazany am'izao fiaina mandroany malagasy tsy vaky volo zao zany ka miarahabanareo tsirairay any amin'ny tokantrano indrindrandrindra fa eto Antananarivo de faly zahay tonga tsara eto amin'ny miara-manondra eny ary ny fahafantarako anao manko efa avy be ny tanàna ianao ty tany amin'ny commune Tampolo zany satria nisy fotoana efa avy mifanerasera ihany mpanao politika ianao ary anisany mpikasoka ihany koa ianao anatin'izany hoe tanora fomba fanaovana politika izany de tonga tompon'andraikitra ianao to anatin'ny commune Tampolo ianao koa nefa de azo lazaina fa manana andraikitra lehibe samy hafa raha resaka toliary ny resana satria maromaro ny fikambanana misy ianao efa lasa ray aman-dreny an-tanàna mihitsy ianao am'izao fotoana zao ny tonga de fanontaniana voalohany mihitsy ngamba tonga de resahako aloha Andriamatoa Esoakely Dibera fa aloako le Esoakely ny tsonanao zany satria anarana nabodrabotra zany monsieur le maire za ty antany aloha satria anisany problème lehibe antoliara am'izao fotoana izao ty resaka fahatapahan-jiro ty zany dia anisy fampanantenana moa efa elaela zay tamin'ny taona 2024 hoe amboariny sako de iny ny tarika fila de azo jiro nareo satria toliara ny lafo indrindra ny vidin'ny herinaratra maneraka any Madagasikara zay mihitsy ny tenen'le olo tsy manerana fa maneraka izy any Madagasikara de tsy fantatra am'izao fotoana zao ahoana ny mombamomba ny hazavana ny resaka tontolon'ny jiro ny rano any toliara monsieur le maire misaotra misy faniry zay nanome zay fanontaniana zay satria zay mihitsy ny tonga avanay eto Antananarivo satria betsaka na tsy maheno vaovao mahakasika ny tanàna ny toliara satria no ny fahatampahany jiro no ny tsy fisian'ny rano zany ny resaka jiro isiako resaky voalohany satria zahay tena nijaly tamin'ireny fotoan'ny bonne année ny krismasy tsisy zany ny fahazavana lasana ohatra raha tsy misy zany le fifahafinaritana zany miaraka amin'ny fianakavia noho ny fahatapahany jiro sy rano ka tonga eto zahay satria resaka fampanantenana izay natao ny Andriamatoa filoha Mamimbahoaky Andrajoely tsy avy amin'ny ty nilany tiliara azy aby ny zavatra nampanantenana anay ka mitonga eto Antananarivo zahay mba ho heno ireo mpitondra amizay velirano namiana anay tsy misy tanteraky na taraiky isaorana amin'ny andranonahary mikasika am'le resaka rano fa député siteny nisany zay mba nitsindro kely amin'ny resaka rano zany mba miasa izy satria karanty fokotany tiliara mba nisany namatrahany rano isaka fokotany zany kana dia tampaky moa ny rano Jirama mba io zany ny zavatra mba kely mba iaina ny vahoaka ny tiliara zany satria lafa tampaky Jirama zany de miteny ny zahay hoe alaonareo mantsakamy pompony siteny de isaorana siteny iny zany satria mba iny zany zava-dehibe vita ny député siteny tao aminay tiliara fa mikasika miresaka jiro tsisy mihitsy zany aminay tena mijaly le olo rafiry ao anatin'ny ray andro ny mandeha ny jiro raha afaka miteny kely Andriamatoa Esokely aminay zany la manomboky 4 heures raha manomboka 6 heures maraina ny fahatapahany jiro 4 heures maraindray na vozay mimpoly jiro amin'ny alina zany vao mandeha tsy misy jiro mihalina fa resaka mampiasa torche le olo zany tena tsy misy mihitsy zany le any amin'ny tena 10 heures de temps mihitsy aza na 12 heures de temps tsy mahita jiro zay tiliara voatery hitanareo fa
ny olo mpanao asaratry aminay tena mandreky zany le vakitrano amitsika amresaky enaniky zao tena mandreky satria maiky tiliara farany le mpamakitrano zany mandeha lafahalina mamakitrano vakitrano zany tena tsy mieny zany ao aminay tiliara no ny fisiany jiro zany izay zany ty mahakasika amle jironay satria tamireny bonanere zahay tsy misy mihitsy zany tena maizina tanteraky toliara maizina tanteraky zany tena fahafinaritana zany tsy hainao avy eo ny olo mamangy anao manao bezobezo anao kay olo tsy rahanao zany tonga aminao eo nananao za tsy hitanao manao bezo anao miano fety krismasy zany fa hoe bonane fa izay avao satria tsisy lamozika labozy zany lamozika eo atsisy tam'izay ka tsy misy le jirama le tsy misy mozika tena tsy misy zany le fahafinarita manao hoany izy am'izao mbola mafy be le délestage sa efa mihinan-kely tena mihoapapaka tam'zahay ny teny tao satria le directeur ny jirama mihitsy zany ny diranay tany amy nilitra amy resaka radio zahay ny diranay izy zany le lafa niavy le krismasy zany tonga de lasay hoe hanao fety amle fianakavia de tsy mba misy va fampitsiahivana na fanambarana tahoa tsisy gazoaly tsika tsy ampy gazoaly mba ho niomanan'le olo amle groupe zany satria sarotra anie zany krismasy zany satria io no andro tena tantezintsika hoe ny fankahitahana mba ho niomana zany ze manana groupe mba misy zany le falefaleana ao amty trano ny isan-karazany zany nefa tamy fotoan'io jirama tonga de tsy mba misy zany fampiomanana hoe tsisy gazoaly anie jirama mba afaky hiomanan'le olo zany ny olo manao resaka saly hena brochette trondro tsy mba iaby tanteraka na appareil aza tam'izany maro simba ny appareil ny tiliara satria tonga de tampotampoandreo avao zany tonga de hoe lasa jirama tsy ampy 1 minute tonga de tampaky ndraiky voatery maro raha simba ta tiliara ta zay zany mahakasika ny jirama ao atiliara zahay zany tena diso anantenana aloha misy maizina zany toliara maizina hatrandroany ao amitsika mitenenaniky zao hafanana tena tahorana hamon'olo hafaty zany satria tsy zaka ao fa militsy 45 degré any hafanany tiliara manomboka amitsika miresaky enaniky zao na ventilatera tokony hampiasanao mba hoe hampangatsiatsiaka tsy mandeha iaby satria tampaky jirama na andraky moa na ireo manampahefana manana climatiseur de tsy misy fa tena tampaky tanteraky zany ny jirama ao aminay tiliara zany izay mahatonga anay niakatra aty satria mba ho heno ireo tompon'andraikitra ao amy ministera izao fitarainany tiliara zao zany satria reo moa andro no mihono tsy mba misy hoe fanontaniana ao ana tiliara zany amy resaka jirama avy atiliara eto avy Antananarivo eto koa zahay mbola tratrina eto koa le fahoriana ny tiliara zany tovitovy mihitsy tena tsy nisy an'ity ndraika ny eto any la tena mariny sy tokony hisy zany fahatapahany jiro zany satria eto ny fitongavany vahiny any ivelany na resaka lalana zany eto tadidiko tsara tamin'ny fitondrany Ravalomanana tsy nandalovany zany fahoriany zany tsika na resaka lalana na resaka herinaratra na resaka rano na resaka fandriampahalemana na resaka aretina tsy nihitako tamin'ny fotoana Ravalomanana tena tadidi ny vahoaky mihitsy ny zavatra nataon'ny Ravalomanana eto Madagasikara tena mihoapapa loatra ty fitondrany ity ary tena manena be zahay amin'any ny fantaniko hoe ao anatin'ny gouvernemanta misy ministra vitsivitsy avy any toliara
tehiteny ohatra hoe ministry ny fitatera, ministry ny rano, tsy fantako na mbola misy ministra izy avy moa zany ao anatiny anteny merandolona koa manana soloteny toliary solombavamboaka mananareo ary filohana fikambanana mihitsy zany solombavamboaka zany zanakatao toliary indrindrandrindra hoe misy ministra koty zany mba inona ny ataony reny tompona ndraiky mpanjakana reny ho an'ny voaka ny toliary Yesoa kely tsara zany la ohatra ka napetraky anao zay fanontanian'izay satria zahay moa tena tsy manan'olo antenainy tiliara na olomboa fidy na olomboa tendry laha tsy afaky sy teny avao avahinay ao atiliara satria io le resaka rano io nampanantenana ny sy tenany tiliara io tonga le fanampanana le zavatra nampanantenany sy teny zany resaka tanora tsy anasa ny hetriky sy teny satria hitany zany le tanora tsy anasa fa mijaly na ireny olo manana diplôme re zany hitantsika fa mijaly ny vidy sy teny mba somary mampihena an'le olo zany ny vidy sy teny resaky bajajy tsy haiko fa firy bajajy ny sy teny ao atiliara mba somary zay zany mba mahahafa ny le raha fa resaky resahinao mikasika manna coach zahay tiliara manna solomavambahoaky zahay tiliara manna senatera tsia tsisy fandambisana andraikitra na araika satria variana tia Tananarivo zareo tadidiko fa tamy sasakalina bonane sasakalina Noely tonga tany ministre Nikotsy nitondra paray 15 be camion raiky izy raiky nanao fety ao anaty lakorona zaho naniky miteny aminao zao fokotany raiky zahay tranonay mifanefitry eo amy 500 metre eo zany ny fokotany misy anay nantsintsina tena nanao baly izy tao fa tsy hainay na le jiro baka mi jirama hoe tsy tampahy na avy any amin'ny ministre Nikotsy tsy hainay na nampiasa groupe izy anaty lakorony fa nigagany le vahoaky tao amin'ny fokotany aby ministre tonga nankaly tena nampidobodoboka paray mihitsy azonareo resahina zany zahay tsy miresaky ny zavatra tsy misy eto amin'ny miara-manonja fa ny zavatra nananay preuve zany ny resahinay nampaneno tena nidobodoboky tao Andabizy le fokotany Andabizy toerana misy anay zahay zao fokotany raiky izy ro nahita fahazavana fa ny fokotany naika nisy anay tsirairay zany izay zany ny zavatra nahagaga anay hoe ino nary nahatonga ty amin'ny ministra ao na zavabe ary nisy baly be nisy danse zany tao nisy danse mihitsy zany tamy nefa le vahoaky maizina anaty maizina sady mafana fa eo avao zany le tsy fisian'ny boisson amin'ny zao zavatra fahasarotany zao fa mba zay azo tokony mba ho niazo ampelatany na mba ho nindesy mirehareha miaraka am'le fianakavia mba manano trapiky avao mba tokony ho nisy trapiky zany hoe fahafinaritana miaraka amin'ny taombaovao zany hoe tonga le taombaovao samby tratsy ny taombaovao tsika tsy nisy ohatra raha naharey faty zany le Christmas tamity hoe azonao le naharey faty hoe naharey faty hoe maiky zany tsisy an'le fahafinaritana zany tamy Christmas sy bonane nisahorana amin'ny Zanahary fa samby nitratry ny taombaovao zany isika rehetra na dia tsy nisy zany ny fahafinaritana zany za mantany an'le tompon'andraikitra zany de ohatrohatran'izay ny zava-misy ny toliary rehefa resahany zany toliary zany tena nanana ny maizy mihitsy zany ary matoa Yesoa kely tamy lafiny zavatra marobe na ny aren'ny orinasa na ny aren'ny olombelona tao aminy na ny arena ambanin'ny tany inona moa no tsy tenenana ianko mbola marobe ianko reo azo lazaina hoe zavatra azo trandrano eo amin'ny lafiny fizahantany ho an'ny toliary na izany na tsy zany amin'ny lafiny maha olombelona manana ray aman-dreny ve toliary am'izao zahay aloha tsy mana ray aman-dreny tiliara inona ny anton'izay
inona zava-misy misy mpitondra manko everino ray aman-dreny antoliara tsy mahafapo anareo mihitsy ve zavatra ataon'izy ireo tena tsy afapo zahay tiliara miray aman-dreny satria mahakasika mi zavatra hitarainanay henaniky zao vatako mihitsy mikaika ny minitra ny kotsinay tsy hoe hakavola hoe hangataka vola fa hoe mba inty ny tatitry hoento amin'ny filoam-pirenena izay ny tadiavana azy hoe mba inty misy tatitry ny vahoaky maharary ato atiliara mba ento antsoany izy tsy mandramy telefona andefasana message izy tsy mamaly message tsy izy raike fa reo olombo afidy na olombo atendry zany ny miavaka avao asako niny député siteny mandray telefony miantso ary mamaly message izy fa laha ankoatsy zay na olo na sénateur zahay zany ohatra vere olo manga zany zahay tsisy olo manga mihitsy ny farany ty olo manga mba nahavita anay tiliara zany maharanty Jean Dédé iny moa mba ny teany tiliara satria maro raha ny fampisirasirana amin'le vahoaka depo ny alany teto zany misy fasairana ny tiliara tsy voavahany reo pisolotoerana azy ao reo zany azy ny solo azy reo ataontsika hoe coach na sénateur na député tsy mahavoavaha izay fitaraina ny tiliara zay satria misy ny maty aty Antananarivo avy ny maharanty any na Frodofin na Mbovombe na Tiliara na Morombe na Sakara na Kazoabo izay zany nahatsiarovana izay no zavatra ahatsiarovan'olo ny maharanty Jean Dédé zany fa atao kory moa fa zahay Tiliara hitanao tsy mifankatia tsy de fitondram-panjakana akory ro manendrika ny maharanty fa zahay samby zahay avao zany zay atao hoe horita mifampihina hitanao le horita rey ire anaty vato ndriakany ireo koa zany mifampihina maro ny olo tanatin'ny fitondrany hery rajaonary mampianina fe raha tsara ny fianakaviany tsy mifampihina nareo de tafapetraka eto Madagasikara fa zahay samby zahay zany mifampihina satria laha vo maharanty zany vo avy atiliara ao mihimpa iaby reo olombo atendry sy olombo afidy reo zany satria tsy mahazo olo mihitsy zany zahay vere olo satria hatao kory moa fa izay koa ty mety amindreo ka mifanendrika mi resaka politika ka amiko manoka mikasika amile resaka orinasa teneninao teo io moa resaka base ty ro arangarangany ny mpitondra ankehitriny zany base toliara io base toliara io zany ahoana marina momba an'io nisy avany namanareo to ohatry ny avany atsimy any reny vahiny tamin'ny Fakomaly tonga teto resaka mombamomba ny base toliara io mbola manan-kambaran'izay ve tena io mihitsy zany ny antodianay aty satria zahay foko tanalana zany hoe atao hoe anaky be telo tsy manaiky io base io hiroso satria tamin'ny fotoanandro ny tomboko lahy président Tsirana ny Didier Ratsiraka Zafy Alibera tiliara io ny tany fambolena katsaka fambolena balahazo fambolena fisike isan-karazany zany fambolena bageda lafa ny avy zany le fivoaran-tany lasa trano aby le baibo le tany fambolena lasa ny lembefana le lalany tabika fandehanany rano ka lafa teo amizay zany zahay le velomampo zany tsy voatery amile baibo avao fa ene koa nandesinay eny andranomasina koa zany le velomampo ny anaranay koa ny anivezo reo zany niakatry nanandriaky koa zahay tena vasa 80% ny tanalana zany eny andriaky ny velomampony ka ine koa zany ro haroso isiana resaka base ny tiliara zany base ny tiliara zany tsy enkenay velevele zany
satria tampaky ny velomam-ponay laha iny vo miroso io bazin'ny tiliara io sady maro ny zavatra simba anatin'ny bazin'ny tiliara simba ao ny tany tsy voatery tiliara vily avao ilandreo hoe hametrahana an'le bazy fa nany amy ambany vohitry tiliara ankileloaky Antranosiha iny faritry Masikoro avaratsiny zany Tanimeva basibasy ainao tsara monsieur Rina irey zany sy andreo an'io ka aia moa le tany fambolean'olo potika tany naomben'olo potika tany fandevenana potika maro ny zavatra potika anatin'ny voajanahary anatiny ao zany ka na inonino hipetraky monsieur Rina Monsieur Faniry zahay tsy hanenkany zany velively fantatsinay anie olo manao an'io fa olo karamana zay ny zavatra manahirana azy voakarama re olonare fa tsy mitsindro ny taranaka faramandimby zany io la vo miroso io hitanao fa Frodauphin Monsieur Faniry manao an'izao re hoe malio Frodauphin ny vidim-piainana Frodauphin tena tsy zaka intsony mihoatra ny hitanao fa militsy 100 000 ny kilo ny henan'omby ao Frodauphin reo manao an'izao hoe hanovaraha maro ty resaka bazy ty nefa tena manapotika an'le fiainam-bahoaky zany ka reo manam-pahefana avao ro hahazaka an'izany nareo ve efa nanantona kosa manam-pahefana tany toerana maromaro izy io Monsieur Rina ny zavatra mahagaga zany de zao io bazin'ny tiliara ao tena minitsy ny coach mihitsy ny resaka an'io hoe tsy enkena zany bazin'ny tiliara tadiditsika zany taminy 20 ananako preuve mihitsy io anatin'ny feon'ny telefona io ato izy manatanteraka fa tanterahina hoe izy ny bazin'ny tiliara tsy haiko io na resaky ndreo amy filoha-pirenena hoe tsy maintsy aroso ny bazin'ny tiliara fa io zany politique Taipei Monsieur Rina fa Monsieur Faniry politique Taipei politique volenta io ny filoha-pirenena hatrandroany tsy miteny azany tsika ny filoha-pirenena hatrandroany tsy asiany resaky io bazin'ny tiliara io fa ny asiany resaka raha ny resaka hoe RN7 RN13 RN10 alefa io tsy maintsy aparitaka tsy maintsy vitahiny io alohan'ny 2023 nefa zahay mahita fa na transma zany tsy misy amy RN10 nay mijaly mindra anie zahay andranovory andeha ampanihy tena lalana tena ratsy be fa io bazy io zany hatrandroany aloha tsy asiany resaka fa fantatra aloha fa tsy maintsy izy ro andamosiny zany fa tsy miseho satria ho avy 2023 aty ka la voasiana resaka io lasa avy le matsatso be ka fa ireo olo mbo atendry sy olo mbo afidy zany ro asitrika hoe alefasonareo zahay mino fa laha ohatsy zany zahay ampamorian'olo ny olo poro an'ity bazy io noho ny olo tsy poro an'ny bazy io vasa 200% ny olo tsy poro an'ny bazy io laha misy ny olo poro an'ny bazy io vasa na 0% tsy misy izay zany zavatra tokony mba ho eritreretin'ny fandrakany hoe matoa le bazy sakanina tsy tiany tiliara zany ary tsy tokony haroso mihitsy zany bazy zany satria zahay tsy anisany malahelo amin'io ary tsy ho tanteraky mihitsy zany io Monsieur Rina na inonino zany hipetraka tsy ho tanteraka zany fa hisy faty olo io laha vo io mitanteraky io mbo be voteo tsy haiko mbo tsy ampena zay fa nisy tombotomboke pone vahoaky ny fanao ny fampiraha mpitandro ny filaminana tamin'izany mety ny hitanareo zany fa tena tsy enkeny tiliara mihitsy hisokafan'io bazy eo aminay zany za te hiverina amin'ny resaka sosialy am'izay any toliara efa nresahanao teo ny resaka délestage nresahanao teo ny resaka ray aman-dreny nresahanao teo ny resaka orinasa bazy toliara manahoana ny tontolo ny resaka ara-tsosialy any toliara ny fiainam-bahoaka any toliara miaina tsara ary ve nareo marina fa efa sosialy ny resaka jiro sy rano efa hoe ny asy nareo taloha teny amin'ny ambaibo zao nareo lasa ny endrika
ny fiainana ara-tsosialy akapobeany atapy-tanàna na amin'ny toerana zay rehetrarehetra mahatoliary ny toliary ny fiainany vahoaka efa entsika mono kere zany sinsisa inona zava-misy ya ny resaka sosialim-bahoaka miserina faniry resakafady fa mitovitovy anaranareo misy faniry tena ny vahoaka ankehitriny zany tena latraka ankaterena am'izao fiainana ankehitriny zao zany ny any aminay tsy haiko aty aminareo Antananarivo fa ny any aminay eny misy olo tsy misakafo antoandro zany tena tsy misy olo misakafo antoandro zany ny any aminay ary tena fa tsy menatra na olo madio tonga de mamonjy anao ananikeo mba isio raha kely mba ividianako vary hatako sosomba sotroako hatraraty rampitso ahiko aminay zany tena sahirana miserina le resaka sosialim-bahoaka na resaka fandriam-pahalemana na resaka vidin-tsakafo na resaka hoe taipeny zany ny manahaka ahy zany manahaka anao zany atako aminao zany anao nanana vola miliara tamin'ny fotoan'ny heriradraona mampianina amitsika miteny zao anao hinanik zay nariary tsy anatin'ny posonao na vola nahaja anao aza fa tsy misy fa lasa mamarotry ny tokotaniny azonao koa mamarotry ny tranonao na ny trano aza fa misy mamarotry trano any aminay tena latsaka ankaterena mihitsy zany le vahoaky matsiary fanenenana ave voaka ny toliary ary ny fidy azo fitondrany zao le atako teny hoe faratampony zao hoe trapanenenana mihitsy zany ny vahoaka ny tiliara satria ny fanantenana zany tsy neretserety ny vahoaka ny tiliara ary nanome vato be an'le fitondrana le vahoaka tany la ilana zany ny olo farany zay nanome vato be indrindra ny filoha mamim-bahoaka tiliara voalohany zany nefa tsy misy zavatra nijeren'ny filoha-pirenena ankehitriny zany ao atiliara de hitanay zany le resaka tsy mety aminareo ve le piscine olympique zay asiana resaka eo le hitanao zany le resaka piscine andaboly tsy efa amboariny izy eo andaboly namboarina ratsiratsy fa tsy vita tena mahitaky any Tamatavy Tananarivo toa io hita fa vita soa fa ny any tiliara zany mbola tsy zafady resaka hoe tapi zany ro napetraka reny nefa tsy mahafapo anareo reny mihoatra n'le zavatra aleo teo amin'ny taloha avao inona le taloha ohatra gazon teo taloha fe aleo zany tsy namboariny to zay natao an'izay satria le olo zany le tanora tsy neretreretin'le tanora zany hoe hoy zao zany ny fanamboarana an'le kiandrany metrikira zany mba te antany zavatra hafa mihitsy hoe mba nahatsiarotsiaro ny filomarika Ravalomanina ve ny voaka ny toliary am'izao hitanao zany misy faniry vahoaka ny tiliara tsika miteny hinaniky zao andambosy ny filoha-pirenena mariky Ravalomanana abiaby hitanareo fa tonga tany filoha-pirenena mariky Ravalomanana tamy honanao anniversaire tiliara manontolo nanotro nazy ary tena ny tany mihitsy nahitaka ny filoha-pirenena hoe miverena dada zahay kere dada zahay mosare dada tsy neretseretinay dada tiliara manontolo tsika miresaky naniky zao andambosy ny filoha-pirenena mariky Ravalomanana ary tena mampirisika azy mihitsy hakan'le fahefana satria trapanenena mihitsy zany ny faritsatsimo iny zany tsy tiliara vily avao fa nany ambany volo tena mila ny dada zany tena mila ny dada zany satria ny raha nipetraky tamin'ny fotoanandro ny dada tsy ahivy ny vahoaka ny faritsatsimo iny resaky fandriam-pahalemana ny rorohalina manandro ny piompy ny mpamboly ny fampianarana nisy ny fizarana kitapo misy ny fizarana sakafo nisy tsy nisy zany ny raha nahorian'ny vahoaka zany tamin'ny fotoan'ny dada reny zany ny zavatra mampalahelo any misy faniry ny fisakanana ny fisian'ny magroe zahay mahita fa famonoana an'le tanora tsy anasa ty fitondrana ty
ny dradradradraina tamy 2018 tamy propagande fa hoe ny vahoaky tsy anasa tsy maintsy amianasa ny vahoaky tsy anasa tsy maintsy jerena hatram'izao tsika hinaniky zao tena trapanenena na ny tanora tsy anasa zany tanora mihitsy any tena nandany aniny satria mahatanora azy zany tena nitian'le tanora zany satria ty olo hiasa ty hentena zany tena lavitry ny fitondrany Marc Ravalomanana filoha teo aloha ny zavamisy ankehitriny amitsika miteny zao ny la zany filoha-pirenena izay mamimbahoaky hoe fa hoe sokafy ny orinasan'ny tôly hasima Simatex io raha reny tsy hitry ny la ny sokafy ny Simatex zany anie tsika tsy mila manafatra lamba any ivelany tsika manana coton eto a Madagasikara tsika tsy mila zany lamba any ivelany zany fa eto misy anio tsika nany maro ny harenakibony tany eto amitsika nefa hitantsika ny troatroandreo resaka volamena resaka vato resaka safira ty fitondrany ty any misy Faniry reo eo antoerana ro hatsarainy fa ny vahoaky malagasy zany tena potehiny zany izay ny fahitako an'ity fitondrany ty zany satria tsy mitsindro vahoaky mihintsy zany ny tonga ananako preuve mihintsy misy Faniry 14 2021 andriama atao filoha-pirenena mamimbahoaky tonga tatiliara 14 inyo 14 avril 2021 bien nanako preuve io raha ny tonga izy tao namory vahoaky feno be le vahoaky tamizany tonga izy tonga de ny kabary ao anaty lera we président ao ana ny vidim-bary eto ty lera dimanjato non tsy enkena intsony zany hoy izy efa misy sambo eny ampitan-dranomasina hoy izy ho tonga eto tonga io de avidy mirariny atao antsasany dimanjato hotriny nantsasany dimanjato misy Faniry sy dimanjato sy roanjato sy dimampolo raha voniavy vary lany sote vary tonga de niakatsy valonjato ahoana zany tenin'ny filoha-pirenena ho tesan'olo ananiky zao ohatriny akapoky ny vary valonjato amin'ny atiliara valonjato eninjato antenainy tiliara zany vary mora zany koa iao zahay miala bakany feno sambo ao feno vary mangazeny tiliara tena tsy omby amitsika miresaky zao fa io moa resaka kiantrano antrano iao ary omeandreo an'le mpanambola le vary ireo karany ireo ro ameandreo azy tsy haiko na misy fanarahandreo ireo samby mpitondra sy ny mpandraharaha hoe io le vary avidio an'izao fa izao ny ahinay anatiny ao izay ny eritseritsinay ny amaraparantsika satria mbola misy namana ray koa mbola horaisitsika zany resaka sosialtsika fa tiako antaniny ny filoha Marc Ravalomanana dia anisany mitety ny faritra mifanerasera mivaoka ary saika nano anniversaire moa fa nitsakanany zany io le lafin'ny demokrasia fa nisy trangan-javatra anankiray koa tany aminareo tany nahafatesana vady na mpisolo vava zay anisany mpanoana amin'ny filoha Marc Ravalomanana raha ny fantatro aloha anisany niarany dododo zay nakaherin'ny fianakaviana ianao sy ireo namanao tamin'izany fotoana zany misy teny kely azonao resana ve mikasika ny trangan-javatra iny Andriamatoa Esoely io moa misy Faniry ny ahiahy maro atiliara ao io moa ny maso tsy mahita fa ny sofy mahare azonao tiako ambara raha ny vango le action izany atao hoe dinabe zany io tafatrangana ao aminay atiliara laha natao zany le fanarahandiany dinabe baka amin'ny toerana nahafatezany tompoko lahy narahina ny lelia de tafapetraka am'le fokotany anankiray any lafa tafapetraka eo de tsy hitany ny verenany lelia ary tafapetraka tsy ho amin'ny fokotany fa tonga de misy trano mihitsy ny tsofohan'ny lelia
raha fa natao zany ny fanadihadia fantatra anie zany efa manahaky ao nanikio mamangolo etoa arahy ny liako tafatsifaka anaty trano koa hoe tsy bototry zaho na inonino zany ny fandanako zaho tsy afaka io tsy afaka satria tratsy amen le aradia zany natao amizay zany le fanadihadia maromaro reo ny ahiahia lafa ny maromaro le ahiahy tao atilara nantsoena ny le olo natao le fanadihadia lafa natao le fanadihadia ohatra raha hoe zao asako tsy nahita maso alako le feo fa sofy mahare fa hoe ny mpanao politika avao voarohirohy anatiny ny famonoana ny dokotera fa io mitandro filaminana aloha zany no fanadihadiana amizay io na ny mpitandro ny filaminana zany ny raha mahagaga anay amin'ny mpitandro ny filaminana le olo olo atao ankety tsy mandalo any amin'ny fitsarana fa tonga de manjavona zany tsy hita hatrandroany ny soitin'io hoe iano aroy nanao azy kaihiny koa io atao ankety amy gendarme ao rava eo avao tsy hitanay le soity le nefa raha sarotra zany faty olo zany fa ny zavatra hoe resahiko zany misy faniry io tsy avela fotsiny fa faty olo io na ny biby aza vonoenao ny aombeko vonoenao tsy maintsy ataoko ny ahitahako ny namono azy tsy voandraky ny lion'olo fa io moa mbo ampilatanandreo le fahefana fa tsy very ny dossier ary tsy atao hoe zany kinia zany fa faty olo fa zay olo voarohirohy tsy maintsy mandalo amin'ny fitsarana ary tsy avelanay io fanamanay mpiara-manao politika aminay zahay mandraka androany tena gaga mahakasika an'io satria sansoity hatrandroany le faty olo fa mitahy amin'andranahary atsika mba ho hiverina amintsikany koa le fahefana fa tsy very io fa leon'olo latsaky antany io tsy maintsy antsoany indray mandeha lafa amintsikany koa le fahefana tsy maintsy atao koa ny fanadihadiany indray mandeha anatin'io ao zany fa zahay hatrandroany aloha malahelo amizany faty ny dokotera zany io ny haintsika zavatra hitany zany ary hay na ny ahiahy raha valomana tsy ny tonga tany tsy nisy io action io tonga tara valomanana tsy amperinandro fa nahazo olo bedabe le olo izay tsy mba olo aty ambanimbany aty koa zany ro tratriny le fahavoazana fa le nisy secrétaire général ny timy ao atiliara zany vadiny madamo Elisoa ka na inonino hisy io tsy maintsy handalo amin'ny fitsarana io na 10 ro taona na 100 ro taona tsy maintsy mandalo io amin'ny fitsarana zany inare amaraparantsika de everiko fa manana anamafisana an'izay teninao teto ianao fandalovana teto amin'ny miara-manonja satria mandray antsika moa zany mpijery antsika manerina zao tontolo zao amin'ny alalan'ny page Facebook ny MBS sy ny YouTube de mandray ny radio Mata ihany koa izay mpiara-miasa akaiky antsika sy ny MBS ny faritra rehetrarehetra any Antoliary koa misy MBS de mety mare tsara nareo de inona ny afatra izay ho atolotra ho an'ny vahoaka zany na mety ho atsipinao amin'izay mety ray aman-dreny zany. Isaorako misy faniry fa izay mihindry zany nahatonga anay niakatra aty Andrenivohitra satria maheky zahay any amin'ny faritra ny hafatrafatrako farany amintsika vahoaky malagasy mpiray tanindrazana dia ampy zay mety hisy fitaky io resaka vary mora mahaheno zaho ary mahitaka amin'ny Facebook fa hoe misy vary tonga ao Tamatave de misy resaka sima fa hoe halatsaka amin'ny vidiny mirary tsika vahoaka ny manerana ny nosy tompoko manao antsoavo antsika vahoaka manerana ny Madagasikara ny tenako
ndrindrandrindra fa itsika any amy faritra atsimo iny nareo ray aman-dreny zany lahy tanora anaky rahalahy ampy zay ary tampitra am'izay ny fanantenana poakata ny mpana politika laha ohatsy folo ny zavatra resafiny mba tokony antsasany zany mba ho tanteraka tsika tsy misy tanteraka ny zavatra nampanantenana antsika hatrandroany tamizay ka hatrandroany ho tonga indray zany ny 2023 de hihazakazaky ny mpitondra ankehitriny fa hoe io efa misy vary mora fa 3 taona fa 4 taona ny efa vita zay tsy nisy zany vidimbary ny hena ny tepene ny hena fa maiky niakatra ny vidiny zavatra rehetra ary tena famotehana ny vahoaky zao miantso anareo vahoaky malagasy piraitanindrazana mahaiza misafidy tsika amy manaraky satria tsy mivery na indroe izao loza nahazo any Madagasikara zao mety hisy afakapitso hihena delazato ny vidimbary ohatra hoasako nefa tsy hisy zay fa atako ohatra mba ho tadidintsika zany fitaka ho antsika ndraiky zany satria fa kely sisa fa afakampitso any 2023 zany fa afakampitso zany tsy voafitaky ndraiky tsika ny ranonampango hoe tsy ndroe manitra zay ny habolanay any atsimo zay ny ranonampango tsy ndroa manitra ary manentana antsika vahoaky piraitanindrazana engany tsika tsy hanahy tsy engany ny sokolony hoavy tsy anapotiky ny zavatra eto amitsika izay ainantsika mangataka anareo tompoko izahay amy faritra atsimo satria efa mahatsapa izahay vahoakany amy faritra atsimo io satria maromaro ny zavatra niseho eny aminay mikasika amy fiainam-bahoaka mikasika fandriam-pahalemana mikasika miresaka fatapatapahany jiro sy rano mahatsapa zahay satria tamy fotoanandro ny filoha teo aloha mariky Ravalomanana betsaka ny zavatra nipetraka mahatsiaro tena mahatsiaro andriamatao filoha fa potiky ny fiainam-bahoaka ankehitriny ary hitany mazava tsara ny fandehanany amy isaky fokotany fa tena tsy mipetraka amin'ny toera misy azy ny fiainam-bahoaky zany ka sambia mandiniky tsika ambava mitsakotsako ampo mieritreritry sambe mandinaka tsara tsika ka miangavy antsika vahoaka manerana ny nosy mba tsy ho azo fitaky fanindroa tsika satria efa ankaiky ny 2023 de ho fitahina tsika miresaka vary na sy mahazany mihena io fa tsy tafabo ary tsy mino zao fa tsy ho avy amy vidiny 300 zany ny vidimbary fa io fa miakatry io miakatra ka nohony zany tsika himpoly ato amy miara-manondra fa izy ro mahavita azy izy ro hita fa hanisy fiovany amizao 2023 zao zany izay zany ny hafatsafatsy ho antsika vahoaky manerana ny nosy ndrindrandrindra fa itsika any amy faritra atsimo iny miangavy anareo tsika mba hiray hina izay lalana andesinay mba rahonareo fa tamireny fotoana tetezamita ny zaho tanatin'ny fitondrana tetezamita efa nahita fa miviona ny fitondrana ny tetezamita izany re minabila zany ny tsy raha nisy fantantritsika zany fa io moa re minabila anabulatabatsy tena tsy anonanaran'olo fa re minabila anabulatabatsy io fa tsy re minabila hoe misy dahalo any zahay aza miserina farany ty resaka apetrako nanao fampanantenana nataony filoha mamimbahoaky zany Andra-Joely taminay tany asiana pisy hoe ny tsy fanomby tsy haiko na solona omby va sa asiana pisy mba hahatratrarana an'le asandahalo hoy izy hatrandroany le pisy tompoko tsy hitanay popoky hatra amizao vasa koa vasa amy
any amy janvier 2023 koa vo hapetaka amizay malakilaky le pisy soa amizay hoe zay zany ny raha misy zany ka zay ny hafatsiko farany zany misy faniry misaotranao zay nandray anay ato amin'ny miara-manonja. Karolay fa de makasitraka anao Sohely Dibera zay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika moa zany tam'izao maraina izao de omendalana ianao misy vaovao fara momba ny rivo-doza ihany koa satria efa mamy toromarika ny namana teknisiana de hojerevantsika izay raha azo atao ataovingezangeza ihany aloha ny soratra fa vokovoko masontsika zany am'izao fotoan'izao zany dia hojerevantsika eo zay rehefa avy eo fa ngezangezao kely aloha zany maizimaizina kely le izy satria rivo-doza situation zany 685 any amin'ny atsinanany ambila le maintso dia ny rivotra hoetiny 165 km/h dia ny rafalany zany na ny tafiotra dia 530 km/h isan'ora zany raha ny vaovao zany zay avoaka ny namana zany hoe memanantony 685 km izy zany am'izao fotoana izao memanantony izy lay donné kely teo raha ohatra ka azo averina de angezaina kely namana teknisiana zany mba ahafahana mitondra an'izay ho an'ny vahoaka zany satria situation tam'firy ty tamin'ny sivy teo zany de tany amin'ny 5,700 km tsy amin'ny atsinana ny ambila le maintso no misy azy zany de tsy miova zany vinavina fa manambana ny morontsiraka atsinana nosy ity rivo-doza ity ariditra antanety eo anelanelany vatomandry sy mananjary ny sabotsy 5 febroary eo anelanelany amin'ny 7 ora maraina sy mitatao vovonana zany eo anelanelany amin'ny 7 ora maraina sy mitatao vovonana zany no idiran'izay zany de hoe tombanana ho rivo-doza mahery zany izy ity de mila mitandrana zany tsika rehetra am'izao fotoan'izao satria anoany amin'ny lahady fahenina volana febroary any zany no ivoaka any amin'ny lakandranony Mozambika zany rehefa avy ny amakivaky aty avoatany ity zany ny rivo-doza zany mbola mitoetra zany satria lasa mivadika mavomavo amindray zany am'izao fotoan'izao zany le maitsomaitso teo aloha zany dikan'izay zany dia loza manambana zany ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany tsy moatsinanana mangoro analamanga bongolava itasy vakinakaratra amoromany matsiatra-mbo ny orombe ny district sonerano vongo Sainte Marie Fenerive Est vavatenina parafaravola zay nisy an'ny député Bekizana teo Ambatondrazaka zany ny maitsomaitso moa zany dia ho resantsika any rehefa avy eo zany satria aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy aty any nosy any any Menabe any maromaro zany fa ho resantsika zay rehefa avy eo alohan'ny tena maranantsika azy eny ary tsy maintsy milaza foantsika am'le fivoarany vaovao mba tonga andretrarehetra iomana zany efa eto akaiketo am'izao fotoan'izao ihany koa i Tony dia anisan'ireo tanora ny amin'ny faritany Toliara any anisan'ny mpitarika ireo tanora tsy anasa any Toliara tsaiky moa zany fa de zay no toerana misy any Tony tena tsy anasa tokoa ngamby izy eto ary anisan'ireo manakambara betsaka momba an'izay tontolo ny ara-tsosialy sy ny zava-misy any Toliara zay. Miarabanao Tony. Faly miarabanao namana faniry manjay anay eto amin'ny radio miara-manonja ary miarahaba koa ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy dia miarahaba koa ny vahoaka Toliara mba heno hatramin'ny farany am'izao fandaharana atao eto amin'ny fandahara miara-manonja izao. Eny ary nanaitra analy hoe fikambana ny tanora tsy miasa ny Toliara tena misy an'izay tokoa any? Tena misy any ary mibetsaka loatsy ny tanora tsy anasa am'izao aloha. Inona no antony mahatonga an'izay Tony? Mahatonga ny tanora tsy miasa ao Toliara izy io moa karazan-draha association satria zay olo na izy manana diplôme na mahavita fianara laha mbo tsisy toera iasany dia manantona izy manome anarana de sorata ao amin'ny lista boky ao zany ny anarany lafa avy misy am'izay ny fitonjam-panjakana ka mijery zay tanora tsy anasa zay de ny solotenako zany no voantso izay aby izy mba olo mana diplôme arakaraky diplômany fa afaka ampiasana fa am'izao zany tsisy fa mihamaro ny olo zay tsy miasa ao Toliara. Betsaka zany tsy anasa Toliara. Mihatombo 100%.
feno tena feno ny tanora tsy anasa hoteliara. Dia zany namana faniry. Fa inona nefa amin'ny ankapobeny tena fiainan'le tanora zany zao, satria zany tanora tsy anasa zany mety mamelombady amanjanaka ihany, mety manana diplôma ihany, fa eo ihany koa hoe mety nisy fotoana ihany sasahirina nandalo toeram-pianarana. Dia inona zany ny ataon'le tanora toliara amin'izao fotoan'izao Tony? Ny atao misaotra anao namana faniry amin'le fanontaniana fa afaka mametsaka fanontaniana maromaro anao. Ny ataon'ny tanora niasa tanora hoteliara amintsika miteny zao. Izay mba mianatra mahay sofera manao. Na zay aza na dia asa sofera zany tenako manisany zany sofera zany tao hoteliara fa tsy hita. Na dia hanananao tomobily permis zany, hanananao permis zany tsy mahita asa anao. Ve tsy mahay sofera zany dia mamoro asa tanana izy manao skolopusy. Na dia manana diplôma aza anao na maîtrise na licence amintsika miteny zao, tsy mahita asa. Ohatrany ny olo tsy nianatra avao zany, ny olo nianatsy, ny tanora tsy nianatsy hoteliara ohatrany ny tanora nianatra ihany. Zay zany namana faniry. Tena mampalahelo zany ny vahoaka ny tanora tiliara amintsika miteny zao. Kanefa ny tanora tena anisany tena lohandohana amin'ny raha amin'ny ty firenena Madagasikara ty. Indrindra moa fa ny tanora hoteliara tena miha maro. Laha tamin'ny nanomboka tamin'ny 2019 io nataontsika hoe ny telo aly. Amin'ny tamin'ny 2022 zao zany mety fa militsana amin'ny 2 hetsy eo. Ny tanora tsy miasa hoteliara. Tena maro, tena miha maro. Fa tsy hay tenenina zany fa tena maro. Fa tsy hay zany hoe iza iaby reto tsy anasa reto. Nefa ny filoha ankehitriny tanora rehefa tonga tany tamin'ny 2018 dia nampanantena asa sy ny sisa. Ianareo ve anisan'ny tratran'izay aloha zany mba nampanantenaina kosa dia mitovy amin'ny vahoaka malagasy, ny vahoaka rehetra voafitaka, ny vahoaka ny toliara sy ny tanora ny toliara? Tena misaotra anao Monsieur Faniry amin'ilay fanontaniana. Ny tenako zao anisan'ny solotena voantso aby taty Antananarivo tao amin'ny Arina. Andriamatoa filoha mihitsy aza niantso anay tamin'izay niresaka taminay. Le amin'izao fotoan'izao? Dia voantso taty anao? Voantso taty zay maromaro. Tao amin'ny Arina io? Tao amin'ny Arina io. Anao inona? Resaky zahay momba ny raharam-pirenena. Dia voantso zao satria ny mahatanora ahy zany, zao no voantso niaraka amin'ny olobe ao aminay toliara ao. Voantso zahay dia nisy promesse zany nomena anay, nomean'ny filohan-jirajoely anay tamin'ny fotoana zay. Nisy promesse nomena anay hoe zao ataovinareo ny halanay nareo vahoaka hoteliara. Fa laha volany zao jereko nareo tanora tsy miasa hoteliara ao reo. Areo velomiko ny orinasanareo zay maty ao hoteliara. Vatatenako zao naheno zay tena nanao table ronde tamin'ny président filoha Andry ankehitriny tamin'izany, tamin'ny 2019 zany. Kanjo le raha vomaika fampotehany vahoaka ny tanora tiliara lafa nitonja izy. Tena tsisy, tena miha maro ary na asa ny raha niteneniny hoe hosokafiko ny orinasa ao hoteliara iasanareo tanora tsy miasa, isika miresaky zao miteny zao tsy misokatsy. Fa vomaika tsy tampahy ny hazo, kanefa zao manko fiveloman'ny tanora tsy miasa ao hoteliara. Tsy tampahy ny hazo fa manimba ny tontolo iainana. Kanefa ny tanora hoteliara ao lafa tsy mianatra izy manjafitsy, mamboatsy hazo, mamboatsy armoire, zay ny talentan'olo hoteliara. Ny sasany mandeha skolopusy. Iny skolopusy iny asia vary folo iny, folo lasaka, votarity. Zany mampalahelo namana faniry. Zay ny asan'ny tanora. Na manana diplôma anao, na manana maîtrise anao, tsy maintsy manao iny satria na izy manana maîtrise fa tsy miasa, tsy mety bureau iasany moa ahoana ny diplôma ananany. Ohatran'ny olo tsy nianatra ihany izy. Ohatran'izay zany namana faniry. Inona ny orinasa tokony sokatra tao toliara raha fahafantarinareo azy sy ny netriny ny tena hoe amin'ny lanjany le toekaren'le toliara zany raha ohatra tokony sokafana? Orinasa maro ny orinasa tokony ny sokatra hoteliara ao namana faniry. Tamin'ny 2019 ao, Andriamatoa filoha mihitsy zay mihitsy ty ny propagande tany toliara. Sokafiko sy mateksy lafa zao lany filoham-pirenena fa fidonareo hoteliara. Sokafiko toly, sokafiko hasima, endossement. Amizay lafa manamboatsy siky tsika fa tsy mandeha tsy manapatra ny ivelany ihany fa eto Madagasikara avao, eto aminareo hoteliara eto no mahavita azy.
Ary gaga zao namana faniry ziska amitsika miresaky zao. Tena tsisy raha vita. Le programme teneniny filoham-pirenena tamin'ny 2019 reny. Aminay Tuliara ao teneniko zao fa any amin'ny province hafa tsy haiko aloha fa any Tuliara tsy misy vita. Ny promesse zay nitenen'ny filohan'ny Rajoely tamin'ny 2019. Raha niteneniny zany tsisy vita. Ary ny tanora Tuliara ao amitsika miresaky zao na manana diplôme io. Hanjika moa tsy manana diplôme. Vomaika mihareraky, vomaika tsy mahita asa. Tena mampalahelo ny mijery azy namana faniry. Tena mampalahelo. Zany mihitsy na niakaranay aty mba hanome vaovao satria ireo olo voatenja ao Tuliara reo tsy raha ao reo tsy raha mijery tanora tsy miasa zao. Tsy raha manampy tanora tsy miasa zao reo na olo voatenjy reo. Voatery niakatra aty zahay mba hampahafantatsy ny anjim-panjakana sy ny vahoaky zay voatenjy ao amin'ny firenena mba hahita tokoa ka izao moa zavatra misy ao amin'ny tanàna Tuliara. Ya, ka efa niresadresana Andriamatoa Isoahely teo ihany nikasika délestage fa rehefa mare an'izay hoe tsy hanasa ny tanora maro be, manahoana zany tsy fandriampahalemana an'izany Tony? Ny fanjam-pahalemana namana faniry tena tsisy ilana azy. Tena mampalahelo satria ireo olo tanora tsy miasa reo zany lafa tsy miasa lasa miteraky hevitsy raty le izy. Lasa misaka olo, lasa mamaky tranon'olo. Izay ny hafarany satria izy fa tsy miasa. Satria laha vo niasa ny reo tanora reo mety tsy ho nisy zany, mety ho nisy fa mba ho ny hafahafa. Fa miteraky zavatra hafa zany tsy fiasan'ny tanora ao Tuliara. Zavatra teneninao zay namana faniry tena tsy atokisa zany. Tena mampalahelo, tena robaka araky fiteniana Tuliara. Tena mampalahelo zany Tuliara amitsika miresaky zao. Nefa ny fanjakana rehefa miteny dia ohatry ny efa milamina amin'ny fiainan'ny firenena, ny fiainana ara-tsosialy ny vahoaka ary Tuliara ao anatin'izay filaminan'izay. Nareo nefa miaina zava-misy tena tsy milamina zay raha ny zavatra niainana teo aloha sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tena hita vai zany ny fitotongana ny fiainan'ny vahoaka mihitsy amin'ny ankapobeny ao Tuliara. Taratra amin'ny fiarahamonina nareo mivezivezy isan'andro ve zany raha mihoatra ny fitondrana sy ny zavatra niainana teo aloha. Tena mitotonga mihitsy ny fiaina ao Tuliara. Tena mitotonga. Tena 100% ny fitotongavany. Ao amin'ny fiainan'ny vahoaka ao Tuliara amitsika miteny zao namana faniry. Tena mitotonga satria fanjam-pahalemana teneninao teo, tamiko teo. Tena lahanao zany ny mpiboaka amin'ny fito na amin'ny valo na amin'ny sivy teo taloha. Amizao anao amieny fa mirindry an-trano. Fa matory an-trano anao amieny satria matahotsy ho voasaka na horava telefoninao na vola am-posonao aloha eo. Tena mitotonga. Aleo tamin'ny fitonjana Ravalomanina anao na dia amin'ny 1 amin'ny 2 aza miboaka miriaria mandeha eny amin'ny Zazaky Leby. Tsy miroro. Zay zany tamin'ny fitonjana Ravalomanina mbona laza ny Tuliara tsy miroro. Fa amizao fitonjana misy enaniky zao lasa miroro hariva Tuliara. Tena miroro hariva amieny anao fa matory. Marina zany namana faniry. Somary mba mangataka anao zany mba hanao desante any anao afa kelikely fa tena marina tokoa tsy anao resa namana Tony. Fa tena mampalahelo Tuliara hinaniky zao. Ary ny vidin-javatra manahoana? Vidin-javatra tena miakatsy. 100% ny fiakarany. Vary zao amitsika miresaky zao 700. Kapoaky. Savony zao niakatsy, savony gasy. Kanefa io savony io vita amitsika Madagasikara ito. Laha ny 700 savony tamin'ny fitonjana Ravalomanana lasa fa 700 koa henaniky zao 800. Savony gasy amboary eto amitsika Madagasikara. Tena niakatsy. Ny tsako manakory? Tsako nan'izao katsaka miakatsy. Satria ireo mpanambola reo ihany zany mahazo azy de manao stock. Manao stock izy de afaky kelikely eo zany amidiny de ampiakariny vidiny. Tsisy zavatra tsy niakatsy namana faniry amitsika miresaky zao. Lafa tao pepeny to niakatsy aby. Na zavatra sakafo, na zavatra ampiasa an-dakoziny io niakatsy. Nanomboky nitonja ty fitonjana ankehitriny ty. Aleo olo niaina tamin'ny fitonjana Hirajanoro Mampianina. Mba nandeha le business, mba nandeha le varotsy, mba tsy voasakasakana. Fa amizao fitonjana misy enany zao. Nasira gony raiky ndesinao baka Tuliara any la taratasiny. Moa taratasy ty. Moa nahazo aty. Moa autorisation.
am'izao fitonjana misy ainatsika zao mijaly am'izay ny mpanjara nanaitra le hoe anisan'ny délégation nanakarina taty ianao le hoe niona tam'le filoha am'izao fotoana zao de niasa mafy zany raha fahafantarako anao nampandany an'le filoham-pirenena tsy arak'izay nefa ny zava-misy ny ao Toliara zay resahany zay andrenivohitra fa manahoana ny any amin'ny faritra samihafa satria mino fa mety nandeha tany amina toerana tany mbanimbany volo koa ianao na Toliara 2 na Morombe na Tsihombe na Bekily na Hampany na Salamzany mba mety nahita ny zava-misy any amin'ireny faritra reny. Satsanao namana faniry am'le fanontaniana apetsaka anao fa tena mitsofoka tsara le fanontaniana. Tena voantso mihitsy zahay filohanjy Rajoely mihitsy zany niantso anay tamin'ny 2019 tao amin'ny Arena Koronjano misy délégation enina zahay ary nisy resaky nataony am'izay hoe zao teniny zao tena naheno teniny satria nanao table ronde niaraka aminahy izy hoe oka zay hoy ny namanamana fa hiasa mihitsy hoy zao lafa tafavoaka tsara eo amin'ny fitonjana eo zao teniny taminay amin'ny fotoana zay lafa za hoy lany filoham-pirenena amin'ny 2019 fataoko ty manjamy fitonjana hahitsy tsara hoy zao vasa mbo tsy nahitsy tamin'ny tetezamita iny ka hahitsy hoy lafa mahazo fitonjana de ataovonareo ny halany ahy nareo délégation lako ataonareo ny halany ahy Toliara ao hoy fa lafa lany hoy zao hitako ny ataonareo fa zay fotsiny hoe ataovonareo ny halany ahy resafo ary descente hoy nareo ana Toliara D am'le propagande ataoko de resafonareo ny vahoaka any amin'ny Toliara D fa lafa lany hoy zao hahoatsaraiko hoy Toliara io orinasa maty reo io velomiko io vidim-bary io hahenako io délestage io tsy raha hisa Toliara any faktiranareo hoy hihena ka zay mo tsy hotia vahoaka zao namana faniry ao lihiny iny hahenanao ka tsy hotiany faly kanjo le raha nialy azy hay tena nanao tous les moyens aloha zahay nahalany azy tao Toliara ary heninareo reny 90% hita Toliara ami 2019 reny satria zahay zany nataony tohatsy fiakara avao ta Toliara tao nataony tohatsy fiakara zay nataony filavato manera province Toliara tena nandany azy ary nahazoany vato injinja kanjo lafa lany izy lany filohama amperenasa ankehitriny namana faniry voatipaky Toliara voatipaka Ambavafo tsisy zavatra nijereny any tsisy zavatra nijereny na lala zao tsy vitany any na pepeny miakatsy any jiro zao any fa tsy volany fa tapatapaky sanandro laha retsy jiro manomboka amin'ny maray zara laha eo amin'ny 20 minutes avao rehetany 20 minutes wao après zay fa maty de any amin'ny rapitsy koa vovelony zay zay zany mikasika miny namana faniry fa tena nantsoiny tokoa zahay délégation ena zahay nantsoiny Anjy Rajoely tonga taty nanenonareo zany zahay naneny mafy tena naneny zao aloha naneny ary ero namako voantso niaraka amiko niresaky tamin'ny président Anjy Rajoely tamin'ny 2019 tatoy ireo ziska mitsika miteny zao tena naneny ary tsisy zavatra nataony ary tsisy zavatra mba hoe promesse zavatra natolony azy fa hotsanahy zao koa proof zany zao zany témoin zany namana faniry te an-tankely satria miresaka lalana eny atao hoe amboariny rentrée sy ny sisy manahoana ny lalana tokoa amin'ny lalam-pirenena fahafito iny sy ny lalana any amin'ireo lalana nasionaly manodidididina ny Toliara renivohitra misaotsa anao namana faniry aloha am'le lalana zany laha teneninao lalana RN7 ohatsy baka Antananarivo eto mandeha Toliara tsisy zavatra vita indrindra fa parti Mbambo Mahasombe eo Ankaramena tsy vita kanefa zavatra lalana kelikely zay namana faniry kanefa lalana tokony eo amin'ny 10 km ny lala raty zany na eo amin'ny 1 km eo sasany ao koa ny ihosy koa mandeha mana Mbalavao tena misy tena fa lavadavaky tsy vita RN13 moa tsy haiko fa nisy amin'ny filoham-pirenena niteny tamin'ny fiarabatsatsy ny taona eny hoe miteny hoe fa RN13 amin'ity 2022 ity vao amboariny mbo jerevitsika eo zany ny fanamboarany filoham-pirenena azy amin'ny RN13 amin'ity 2022 ity hiarahanentsika hoe amboary tokoa fa zao mino namana faniry fa tsy vita zany RN13 io fa io moa niteny fa hoe tsy hanao politika izy ho izy la tsy vita RN13 zay moa ny teny tamin'ny 2019 iny
ka ho jerebitsika hoe ho vita ve reny terery sa tsy ho vita fa zao mino tsy vita io isy 67 ty aza lala kelikely zao mionja bis zahay eo tsy vita kanefa lala Antananarivo eto lala kely zany namana faniry ameo amin'ny 67 nandeha nareo nahita an'izay nandeha mihitsy zao anaty bis eo amin'ny 67 eo mahita tena mijaly le bis mbeo tsy vita voereny Terezy ho teneniny hoe amboary ka mampanantena poakaty Andriamatoa Filoha zao mba olo mba nantsoinao tena Koronjano délégation ny tanora tao Tiliara maromaro zahay aza mampanantena poakaty nivoaka malagasy fa tsy mety io vandivandy io zay ihany ny namana fa misaotranao nanome amara-parana antsika satria tena makarary an Toliara misy ty resaka base Toliara ty efa nitenen'ny Swahili teo ihany izy fa mety mba manakambara kely ihany ianao mikasika an'izay base zay alohan'ny tena marana antsika azy atony afaka manontany anao zay base zay mihitsy satria mitaky ny famerenana an'io mitaky ny anatsarana an'io base io nareo zany io base io namana faniry anao namana sady rahalahy tena navotavota io ty tao Fort Dauphin raty io manahaka mahoatsa anahy nianatsy zany mba mahalala mba nanao mahalala kely am'le fianarana raty io base Tiliara io satria betsaky ny conséquence petsakiny satria io zavatsy io reto chinois reto manko tompo orinasa io ny Toliara Send io taloha ny Toliara Send fanovandrozy base Tiliara amizao raha io zany vaovandrozy anarany so tsy ho hainy vahoaka malagasy kanefa raha io tena misy tena ahitareo mpitondra fanjakana reo vola be zay mahatonga raha io tsy foanandrozy io kanefa kosa raha farin'izay orinasa raty poizy mampilitsy amin'ny vahoaka malagasy satria ny base Toliara namana faniry heno tsara teniko zao fa misy eo mi 900 mètres mandeha manambany any misy masiny zany aty ambony miodikodina mandeha manambany any any amin'ny toera zay tsanjahandrozy fa tsy mainty io lafa jerevo masiny mandeha manambany any maro zavatra ambany tany ao misy pétrole ao misy goudron ao mety hisy safira ao mety hisy diamant ao maro ny harena kibotanitsika mako ka io raha io zany ambany tany any io zany le jerevo le base Toliara io fa io zany tena orinasa mampotiky vahoaky io laha viny voakaroko amizay io zavatsy io misy ohatrany raha karazan-jaha oxygène zany baka ambany tany any lafa lavaky le tany lafa misy karazan-jaha oxygène zany izy ohatrany rivotsy baka any manjibotsy amin'ny vahoaky ohatrany misy aretina zany fafy io raty io namana faniry zay mihitsy zany mahatonga azy anoherany vahoaka Toliara io base Toliara io ankoatrany hoe miala am'tany ny olona miala am'tany ny olona satria le raha fa hay le olo voalohany manimba tontolo iainana voalohany mampiakatsy maripana faharoa nahatsy amin'ny ranomasina tsatsiny azy tena hoatsany tsy ranomasina iny ratsy io ary saorana koa de président do député sy teny fa tena nanohitsy io voalohany ka hatsy farany amitsika miteny zao sy tiny raha io satria président sy teny manko hainy ny lafa le zavatsy fa hainy fa raty ny vahoaka Toliara hainy fa tsy mety amin'ny vahoaka Toliara dia toheriny président Zido sy teny zay ny président Zido sy teny zany tsy manome valalamanta ny vahoaka Toliara ohatran'izay zany ny base Toliara namana faniry raty io ka mba angatahiko amin'ny fitonjam-panjakana zany ny tsy anatanterahany io base Toliara io ao Toliara fa orinasa raty io fa orinasa mampotiky ny vahoaka Toliara misy zay zany mahatonga le chinois reto sy reny tompony base Toliara tena mihizingizina sady manao ny any tsy ho zavatsy handrosoany ny asa io kanefa kosa raha io mba jerevotsika moa Fort Dauphin fa jerevo Fort Dauphin fa tena lavadavaky sady jerevo fa ao Fort Dauphin amitsika miresaky zao mety fa misy tremblement de terre kinjainjaiky novokatsy ny base Toliara hafanafa tsy volany volcan fa tsy volany mety hisy koa ngamba io lavo mipoitsy eo base Toliara io zay zany namana faniry fa afaka manontany kely anao laha mbola misy zavatra base Toliara rehefa tapitra iny fa ny lerantsika koa mandeha ihany mbola ho avy eo namana rina rehefa avy eo satria tsika moa mbola manokely fandarana ihany te hiverina am'izay am'le andraikitra am'le tanora tsy anasa mety manakambara ianao ny afatra lehibe izay omenao fotoana ihany koa zao hitadia ray aman-dreny anareo zany dia volano ary
voalohany zany misaotsy ny andriamatoa filohajaina président Ravalomanana ny tenako satria président Ravalomanana tamin'ny fitonjana aloha mba nahita reto fijeriko reto masoko reto tamin'ny fitonja filoha Ravalomanana mba nihena ny tanora tsy niasa ary mba nisy asa ny tanora ary ny vidim-bary tamin'izany fitonjana Ravalomanana zany ny 700 kapoaky niarana hita iaby tsika ny vahoaka manera Madagasikara latsaky zay ara nity latsaky zay ary niarana hita tsika ny vahoaka manera Madagasikara tamin'ny fitonjana Ravalomanana mety 720 ny kapoa-bary tamin'izany na savony zany tsy niakitsy tamin'ny fitonjana Ravalomanana de hoantsika ny tanora tsy miasa ao Toliara ao Toliara manodidina Toliara 2 na Toliara 1 io efa kely sisa ty fitonjana Anjirajoely ty fa ho tampitsy laha hisy angamba mety ho amin'ny 8 volana 9 vola eo itonjana mety fa hametsa-pialay laha hilatsaky maherihery kely fa laha tsy hilatsaky moa mety ho laneny ny mandany fa laha hilatsaky mety vola kelikely eo no itazomana ty Madagasikara ty heritona mahery ka hoantsika Toliara oka zay vandy fitapitaka ataondrozantsika lafa rozy hilatsaky filoham-pirenena io satria lafa hilatsaky manko rozy miresaky hoe asiako zao ny Toliara eto asiako zao ny Toliara eto le voasariky iny tsika ny tanora Toliara oka zay fa aoka ny fiaina maharitsy amizay ny président zay hahay antsika maharitsy no ho tendrentsika ao Toliara aloha namana faniry laha Anjirajoely zany fa tena fareraky empaky laha vo manao TGV miarabena anao vao fitsirano mafana marina fitsazany fasy anao laha vo manao zay TGV riatiny fisy fasy anao fitsazany fasiky satria le olo fareraky vandevandy eo fareraky fanantenam-poakaty eo zay mahasoa Toliara zany lafa taony ty zay de ty lafa taony hala zay de hala tomo Ravalomanana vonandalo aminy anniversaire iny rongatsy aby Toliara manontolo feno satria jereviny tamin'ny fitonjana Ravalomanana mba niazo ty fiaina jereviny amin'ny fitonjana ankehitriny miaky mipotiky le asan'ny dahalo sy ny PPN misondotsy fa antsika vahoaka Toliara mahaiza atsika lafa tampitsy 2000 fitonja président Anjirajoely toy aoka atsika tsy navary io ataony 20 kapoaky tsy ho voafitaky tsika na délestage io somary honamboary tsy ho tapatapaka afa kelikely eo tsy ho voafitaky zay tsika ary eto koa saora koa président Zido présidence teny fa jusqu'à amizao manao nany tsy ho zavatsy amin'ny vahoaka Toliara manome sakafo manome rano ny vily bajajy maro nampiasan'ny tanora tsy niasa Toliara ao ary anisany zany mbo mijery ny vahoaka Toliara koa i mandefa ny mpianatra any États-Unis fa fisaora azy lehibe koa fa fisaora député présidence teny zay zany namana faniry de misaotra anao lehibe koa nanjay anay tato amin'ny radio miara-manonja ary misaotra ny filoham-pirenena hajaina teo aloha Ravalomanana koa izy mba anisany manome hery ny vahoaka Toliara sy ny tanora Toliara koa jusqu'à amizao ary mba anisany manampy ny vahoaka Toliara koa président filoha Ravalomanana de mankasitraky namana faniry de maniry tsy voafitaky sasinareo zany fa mba ifo amizay Toliara henaniky zao ifoha amizay fa tsy voafitaky intsony hafa taloha iny de jereo tsara ny lisy mpifidianana zay afatrafatra mihitsy ho anyvoaka malagasy rehetra amty resaka lisy mpifidianana ty ny naratsika sy ny sisa satria ny mpangala baty moa mahay eny foana manao ny zavatra rehetrarehetra de makasitraka Tonia tamin'ny fivahinianana teto de misaotra ny Soahely Dibera ihany koa niaraka tamintsika teo zay anisany maire ny Intapolo teo alofa andray vahiny farapara mbola avy Toliara ihany tsika mameno zay tsy fenitsika teo maloso de maloso ny fotoana fa anampy zay tsy feny teo mahafinaritra zay fandraisana andrara zay de miarabara voalohany indrindra moa misaotra ny miara-manonja mandray anay ato misaotra ny namana faniry koa mandray anay ato plateau miara-manonja ato misaotra ny ray aman-dreny ny filoha hajaina faratampony mariky Ravalomanana nandomba ravarary zahay ny haona taminy ny latoro hevitsy aminy safe ray aman-dreny eto Madagasikara ray aman-dreny antimy de izay na tonga nay misy izy moa very kely le noty mampiany ity izy ty anao koa mampiany
tonga eto anareo zany zao de mahita ny zava-misy efa nambarany Soahely teo, efa nambarany Tony teo de eto ianao zany misy mbola ho anampiana reny zavatra reny ve ho an'ny fiainany voaka ny Toliara sy hoe fahatsompanantenana, fijalia, fitadiava tsy mahita nareo am'izao fotoan'izao tsy misy asa, inona ny zava-misy azo anampiana an'izay? Misaotra anao manamany faniry fa tsara pesaky ny fanantonianao fa ny namako teo aloha mo fananao avao fa zekele mba hanambara kely avao zao mikasiky ny am'izay Toliara aloha tena tsy misy asa Toliara ao. Izahay namany faniry laha tsy nisy sokoloposy io no ny bajajany kaloha député siteny olo vaky trano tsy maina midina hariva par jour io. Tena hony sy fatin-daty par jour io. Fa lafa nisy sokoloposy bajaja io faty sanandro halabotsy von'olo fa mba eo ho zany. Fa sanandro faty olo tsy maintsy misy avao. Ary tena zavatsy mampalahay no namany faniry ane araky ny vinany somary ampiako ny raha ex-maire tampolo taloha io. Hentony propagande reny namany faniry la voasehory zareo le sary manaka atako ny kianjany metrakira asehondreo le sary tena hoe ity hapetakeo ropiky tena rotsaky ny saintena zany. Tandro am'izay le raha lafa apetrakeo zareo nanana ministra coach zahay andro tao Tinoka Roberto lafa tinendrony ministra ny sport tonga teo izy somary naharitsaritsike antaony teo de tsy tafavoaka am'izay le sary napetandreo tao fa natao synthétique iny koa mbo ny hakelezy terrain mianjarakera io ny hakelezy terrain fa tsy natao tokony ho izy fa le sary napetandreo ny harotsaky tribune io centrale laterale grande tsy nisy fa de lafa nanovo moa terrain io bakao de somary narotsarotsa-andreo de najano misy le bande Herimany ino moa tsy haiko raha be Herimany iny fa ho na mpanao gazety vasa iny namoaky feo tany amoroa ta Ambovombe mikasiky terrain io de nisamborindreo lafa nihetsiky ma le olo pré miasa aminy avao koa le tokony raha désertava sy nabotsy bakao de nihazakazaky amindray koa ny ministra namboarina amizay zany mikasiky terrain fa tsy mahafapo tsy tamy le vina natandreo propagande indreo kay le raha zany natandreo le haharotsaky le fon'olo soa ho voasinto le olo zany le vina nataondreo tandro mipetraky amindray le makety io de tsy tafavoaky le raha raiky zay mikasiky ny zao zany raha marina volaniko zahay mana baky fiavotany mandeha Soalary noho Augustin mandraky ty androany nana ministra zahay ministra ny fitaterana koa amizao tsy tafaboaky io maro ty olo mandeha aminay any valibaliky amy laka iny maty safa iny avao zao mba mandeha mba manavotsy ny tanina iny litoralina iny nisy koa ny raha nataony PM koa namany faniry baka Andranovory zizy kampanihy henteo lalana iny betebete vality ty tombily kamy mandeha aminay any lalay manaho zay mbeo kanefa dradradradrany PM any hasia tracement tsy misy manomboka androany zao hanao avao namany faniry manahaky ny raha vina nataony président Antsakoa Abetioko izy ko salary ho vohany hoy hasiany uziny bevata biby mandraky ty androany tsy hitaky io manao koa fa président raha nirehafenao tsy tanterahinao io tsy tanteraky ane le raha président zahay ne namany fanira ne tamy ray mandreny hajany faratampony filoha maraky raha valomanina zany mampalahelo anahy manahaky magorosimba io maro ane vahoaky tanora miasa ao mandarina Madagasikara maro miasa ao mihitsy manaraky ty Komorondriaka ao maro tanora anay miasa ao tena malahelo aloha zahay tena malahelo mihitsy namany faniry zahay fa mikasiky raha niteniny namako to RM13 zany anjarany fa la niteny mahity asany 2022 toy ary la tsy lany laha iaho izy sany tsy vitako lala io zao tsara politika anjarany moa zay fa ty raha mampalinao Toliara avao zany manahaky base Toliara io zao la vo io arotsana manahaky misy fasan'olo fa misy fasana safe sarotsy aminay fasana zao hasianao lala meo halanao de hafindranao kondisi ino moa ty anarany zany tsongia me tsongenao fasana io zany le hihaly raha tia iha zahay tsy pory base Toliara ao zahay Toliara
na zahay lambolamboe manahaky ao zao namany faniry namono fo tam 73 député teny eo tsy malahelo fa namono fo an'izany ary tininiko anao toa zaho zao namono tsy malahelo fa nanao ny rajoly sa fenanao zany nialy amin'olo mihitsy ary io monsieur le maire fa maly tamiko aby io hoe tiny tena vita raha ty vita raha sa fe tratsiny vinany reka toseka nefa dada zahay niaraka amin'ny dada tratsy raha reva zay tonga de fanahinao rotsaky ka hanao tsy afeny zany na tandro raha amizay tonga de eo tsisy raha vita naneny andro naneny manahaky le propagande ny avy atao lava zao ilany tiasany tamizay tandabolo tsy haiko dante vasalefiry ro tsiliva ro jiri marcos ro bodita hoe vary eo tiasany paramandako 300 kapoaky raiky robokrosy 300 kapoaky raiky iana manifaniry tsika hinaniky zao 700 kapoaky nambarany maire stonity 700 manahaky hinaniky io zo manahaky 750 ao aloha miteneny marina de raha stock amy raha amizay koa vary lisa amizay koa 700 750 any amenay atampolo any androko any niky zao vary amy lisa rivo raiky izahay ny zaka ny vahoaka ve zany any hainao laha tsy nisy le tenaky aminao faniry ny marina laha tsy nisy riaky iny zahay litoraly iny maty ndaty tsisy olo nipena tiana iny velomany iny aminay tsisy rotsakorany vasa tsy haiko vasa mba tsy ho avy nareo tsy mamboly mamboly tsy fambolia tena raiky tsisy fambolia zao tena raiky olo le misy mba ambany samata eo maty ny hakere ombenay zao maty osinay maty tsisy raha haniny osy zany handraky maty olombelo hainao mina ela vo mamily osy zay faniry osiko valera taloha roa hetsy avelinao 2 mialy ka lohanao vary ilany androany iny tsy maharitra tsy maharitra tsy misy vidiny izay zany faniry le fitondrana poakaty mampanatena voaka poakaty le tena ia lafa hoe hanao politiky zao iha mba teneny mo le raha sarotsy aloha ny havitanao raha toy fa mba oka mba vitanao zay raha teneninao fa tamariky raha valomanana ne zay ny filoha faratampony taloha président raha valomanana zay raha teneniny tafavoany mba hatao zavatsy nampalahinao anao namany faniry tampy morombe zany adiny firy iha baka hoseo avy zikarano hirany ny vita président iny zao godron mitsaky ary miebotsebotsy rela mandaha milala imbeny tiliara na rotsaky tiliara moronjiaka tamy lahiniriko amizany mbo teo na ny amboariny président Ravalomanana zany vita tamy Ravalomanana fatohizoko avao ny namana tao taloha zao fandriampahalemana zahay ny miroziky maraindray mandratany tsy tolony ty biby zahay tsy tolony tiny tsy tolony ty mpanosavy nanaky zao mandra iha manahaky handratany ny manamboka amy fito va iha menasa iha vaza misy 50 000 amantranao 100 000 menasa evan'olo vo amonoan'olo anao amonoan'olo volo 50 000 50 000 olo mandrio hena midi ana betana mandrio hena zao vola vresimane fito arivam-posy tombo anjalahy meso riha sinitsy anjalahy meso iny azo ny engano maty le olo iha trano vondro ranao trano vondra trano bozaka ao tiliara ao trano bozaka iny fehezy tariby asiaseny safa lafa tsy mifeheny tombo anjalahy antrano ao nda velany alanjalahy alana ampotrano ka tena mampivola ty moa raha toy namany faniry zao mbo tsy niteny to ampilato amy miaramanonjato fa niakatsy baka tiliara namonjy ray amandreny zay raha amandreny bevata ray amandreny ra président Ravalomanana tao eny antranony namonjy hazo lava ty zany hazo lava nandondoza zahay président koa le tsy nisalasala taray taminy zahay niresaka aminy nandrahina somatsara sa ro président aloha maraky Ravalomanana tena zany ray amandreny mendriky ray amandreny zany fitondra Ravalomanana vary zao tsy nisy eka aloha milazany marina mety misy kely avao mety hiakatsy 50 fa tsy nisy an'izao fitondra vidipenany tamy fitondra Ravalomanana nilamy le olo eka mpanakeny namany faniry tsy maintsy misy olo palay fa tena tsy trop loatsy nake zao tena tsy mety zao tena tsy mety marina teninao taloha teo tamin'ny monsieur le maire ny ex-tampolo teo ane mana ministre tsy haiko na ministre efatsy ministre anay eo na telo fa tsy mandrefany aia mitelefony riha tsy raha tsy mba nanany ministre zao asa mandefa message riha tsy nanany asa hatanao akory moa ataoko fitenena baka aminay any hatanao akory re tsy te halalanao iny tsy midary ty message nao iny izahay tonga eto mba oka ry vahoaky fa ampy zay fa entsaky tsika fa leo fa vozaky tsika ivandevandy eo mba ka voafitaky sasy tsika laha mba misy ty olo hoe hamory vandy amitsika fa tsy voafita haitao namanany faniry zahay nalahelo nalahelo ny fiavia président tany teo mikasiky na sekrimozeny reny président nalefa tany Betania any
ana betany tanàna any kabary henteo le olo tsy nivozaky maiky nandeha le olo maiky nandeha namonty président Ravalomanana toa zahay dada vonjeo toa zahay dada vonjeo fa mijaly tsy nihitanay indraiky dada ty raha manao toy président fa izaho miantso anareo vahoaky ny Madagasikara vahoaky manerana ny nosy eto tsika lahy mba misaintsaina amizay fa tsy nihitako ndraiky toy tsy raha tsy nisy eto andraiky toy tena tsy nisy zao tsy nisy fa mbo tsy fotoana mazao fa iaho mitantara avao mba henoenareo resako zao mba miraisa tsika mba miaraha hevitsy tsika soroky miara milanja toroky miara maminja saina miaraky mandinika mba tsy ho voafitaky sasy tsika amin'ny fotoa henaniky zao fa mba henteatsika ty ray aman-dreny hahavita raha toy fa hainareo zay zao tsy hanono anaran'olo fa hainareo ty ray aman-dreny hahavitantsika ty ray aman-dreny hitondro atsika manahaky zay ty liarao ny mariny fa niteneny teo manany député ny voafidy fa izahay zao fa nivolany teo raha ty sofa zao manahaky tena maty baka mifito jiramana ina manifaniry mipoli kelikely amy eny hariva 2 heures de temps avao ndenany amy fito maray ndraiky mipôly rano anao henanakeo laha tsy namana siteny lafa anao manao sondage ty liarao fondation siteny namboatsy rano siteny 40 fokotany io laha tsy nisy anio zay vasa tena tsy haiko mihitsy vasa ho ninoriaky ranomasiny vasa zahay fondation siteny ty liarao manao sondage ao anao io iainanay inaniky zao siteny namboatsy saorana anao aloha député siteny mba eka hanao kory moa iha io mba niezaky namboatsy raha rano manahaky le zaza le mianatsy rey zao manahaky maiky mitombo le fianara le zaza tratsy ny député siteny ze mana moyeny andesy miakatsy aty Antananarivo maiky mitombo le zaza nany zao maiky mampirisiky le fianara le zaza manana tsaotra anao député ze mahay mandeha manampita saorana siteny hanao kory koa ma siteny zao manao faniry lafa manao zay saoranazy zay saora tena député siteny fa eto namana ny faniry mamaraparantsika fa mamaratsika de le teny s'adressenao ho an'ny voaka satria fa lasa de lasa ny fotoana zao alohana amin'ny efa zava-dehibe zay hafatsiko vahoaky ny Madagasikara hentehenteonareo ty ray aman-dreny hahavita Madagasikara toy fa hainareo avao zay inao vahoaky anareo ty liara vahoaky tsy mandrefana hentehenteonareo ty ray aman-dreny ty ray aman-dreny hahavitantsika hahasoantsika fa mare toy fa tsy mety raha tolony toy nareo manahaky tsy miasa tsika ty liara ao zao aia sy masalary raha antsakoa tsy misy mba itsika mahay iza zay ray aman-dreny hapetraky eo hafatsiko farany mba engane andriamatoa ray aman-dreny Ravalomanana mba ho ela velo anao miaraka amty fianakavianao président lahy baba mba tsy hanay ty ankohono anao ho tsatsy ny zafiafy anao riha misaotra ny andriamatoa faniry zay nampiatsy aminay plateau-ny miara-manonja toa ndra tsy misaotra koa zany namana rina mba ho ela velo nareo mianakavy nareo ato ho ela velo miara-manonja saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy ekariko raha makasitraka be vata koa mampiany fa manaraka ndray mbo misy fotoana ndray de miverina ty miresaka misafazy zavatra tokony mbola ampitaina fa tsy ampy de mankahery ny vahoaka ny toliara koa fantatra tsara le jaly le zava-misy ainanareo zany de izay no antony tolomantsika iresahantsika isan'andro eto amin'ity miara-manonja ity efa eto akaiky tokoa rina mbola misy vaovao ihany rina azotsika resahana ve zany androantsika aloha zany tsy afaka de nanao fanadiadiana betsaka fa de miresaka tsika aloha zany mivahiny député Rabekijana veto de ndeha azakazaka ny parafaravola satria vola alovana so de mihidy eo ny lalana tsy maintsy mbola amonjy anareo vahoaka any koa député Rabekijana de isorana ny am'izay hoe fandraisana andraikitra lehibe zay rina eny ary amarana ny fandarantsika isaorana ny namana rehetra avy any toliara nitondra ny fanazavana teo ary dia eto zany no amaranantsika ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity fotoana ity ina moa namana faniry fa ty cyclone ity zany zao no tena mety ny resaka aloha amin'izao fotoana zao
ary tsara ny mahafantatra zany fa mitodika ty amin'ny ranomasina indiana ty amin'ny Madagasikara avokoa ny mason'izao tontolo izao rehetra manaraka akaika nyty Betsoray ity zany. Ary na ny mpamantatra ny toetrandro mazava loatra satria zareo no akaiky volany fenoarina na ny mpanao gazety na ny olom-pirenena isazyko azany dia manaraka anio ka ao ny fampitam-baovao amin'ny teny malagasy mazava loatra, ao ny fampitam-baovao amin'ny teny frantsay mazava loatra, fa ny eo amin'ny fampitam-baovao amin'ny teny anglisy ihany koa dia mandefa manaparitaka nyty resaka cyclone tropical intense Betsoray ity. Mahafantatsika moa fa ny teny anglisy no mbola mitana ny larina voalohany aloha amin'izao fotoana izao amin'ny seraserana sy amin'ny fomba firesahana maneran-tany efa niresahantsika teo zay. Ka toy izao zany ny mba filazany eo anivon'ireo mpikirakira ny teny anglisy momba nyty cyclone Betsoray ity satria mitodika ty daholo isika ny masony maneran-tany mihitsy amin'izao fotoana izao. Filazandrareo azy dia hoe after today, the system will rapidly weaken after it crosses the mountainous terrain of Madagascar. Betsoray is expected to strike East Central Madagascar on Saturday with heavy rain. Dia toy izany ao hoe damaging wind and flooding expected along the east coast of Madagascar from late Friday into Saturday. Dikan'izany zany dia hoe le zoma sy le sabotsy ao zany tsika no tena atao hoe tena ao anatiny ao tsara mihitsy amin'ny tia resaky ty. I Tananarivo amin'izao fotoana izao mbola milamina be ny rahona, milamina be ny eny ambony eny, kanefa tsisy tokan'izany isika fa na dia hoe any akaikin'ny manoro any ary le izy no eritreretana hoe hiditra dia tsy maintsy tratran'ny rambondrambony ihany ny raha ohatra hoe ny aty amin'ny faritra Analamanga efa natao teo moa ny lisitra alefantsika teo hoe reto no mila miomana ao anatin'izay fandalovan'ny Betsoray izay. Tsy mitsitsy io tsy misangy io ary tonga amin'le fiteny tanora hoe tena cyclone adala be io araka izay efa mitenenana azy teo zay amin'izay tena hoe andalovany aloha zany fa ny zava-dehibe dia hoe ny fiomanana ho antsika eto Antananarivo ka tsy fisidokany andro mbola milamina be io fa tena nahoana fisehon-javatra na aiza ny lalana na aiza ny lalana mila miomana foana isika mianakavy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Mpianatra aloha zany dia efa tsy mianatra aloha manomboka rapitso zoma aleo maily foana toy izay rehefa tonga le raha vao hoe aizy ty aiza dia ikoropaka eo indray fa ity fiainana mikoropatropaka ity tokony ialana mihitsy io. Tapitra ny fandarantsika ary tamin'ity indray mitoraka ity isaorany ianao nahatratra farany samy ho tahin'Andriamanitra hatrany isika mianakavy veloma tompoko.